zay niatsony teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika nytarehana andriamatoa filohan'ny repoblika ireo avy amin'ny akademie de médecine ihany koa ary de reo fivoriana rotota samy hafa ireo dia ny andiniana mikasika ny fampidirana ny vaksiny eto Madagasikara. Ho an'ny teny anivon'ny fiadinan'ny repoblika dia nandinika satria raha nikabary tamin'ny alahady alina ny filohan'ny repoblika dia nilaza fa amoaka fehi-kevitra amin'ity herinandro ity, zany hoe zany amin'ity herinandro zay diavintsika ity ny anivony zany comité scientifique zany mikasika indrindra ny amin'ny vaksiny zay ilain'ny Madagasikara ao anatin'ity Covid-19 ity, indrindra moa zany ilay variant sud-hafa zay mafy de mafy ny donany ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao. Dia zay no nandrasantsika ary dia iny zany izy raha ny zava-misy dia ny roso tamin'ilay fivoriana omaly ary dia fantatra fa manodidididina ny efatra ireo karazam-baksiny zany zay saitsainina sy mety ho raisin'ny Madagasikara ao anatin'ity raharaha ity. Iny tsy olan'iny satria dia fantatsika fa andraikitry ny fanjakana izany rehetra izany. Fa lay voalohany resantsika teo dia hoe nisy fivoriana teny amin'ny akondrano teny, zany hoe teny amin'ilay trano mijoalajoala ny fondation Aprily izany trano izany. Iteo no somary manaitra ihany sy nahavariana sy nahavalalana ny rehetra ihany hoe ny tanjaka zany fondation Aprily zany. Tsy hoe association tsotra ny fondation, tsy hoe ONG fa fondation izy amin'ny maha fondation azany. Ary ny fomba fananganana fondation ihany koa dia misy procédure maro samihafa ary misy ataontsika hoe critère ngezabe no ahafahana manangana izany fondation izany, zay vao ekeniny eo amin'ny sehatry ny lalàna sy ny sehatry ny raisam-pirenena ihany koa hisehatra anatin'izay tontolo ny fondation zay. Fa nahavariana sy nahagaga be sy maro dia hoe ny tanjaka zany fondation Aprily zany ka ny institution, ny mpanatanteraka, ny PTF, ny corps diplomatique dia voabatany ary nanantona avokoa teny akorin-drano teny. Dia fantatra moa zany tao anatin'izay adevitra zay raha ny soratra ny vaovao hitantsika tamin'ny Orange Actu dia hoe ny mahakasika ny fanafarana ny vaksiny no tena adevitra tao anatin'izay ary tena nandraisana anjara nireo anivon'ny akademie de médecine zany tamin'izay fionana izay. Ary dia hoe hanamaivana zay krizy ara-pahasalamana eto Madagasikara zany. Everitsika fa azoan'ny olom-pirenena rehetra ary izoan'ny mpisehatra rehetra ny mitondra ny heviny sy ny anjara borikiny manoloana amin'ny ady ara-pahasalamana ho an'ny eto Madagasikara. Ndao tsy ametraka olana goavana amin'izay resaka fijoroana andraikitra izay isika, fa ny nanitikitika ny saintsika dia ny amin'ny hoe inona no rafitra ngezabe ao ambadiky ny rafim-panjakana na ivelan'ny rafim-panjakana zay nanana ny fondation Aprily ka nahatonga an'izay hoe dia nisy ny institution de l'État mihitsiny zay nanantona tao anatin'izany. Nefa fantatsika fa misy ny présidence ny république zay namory ny Académie nationale de médecine zay nikaroam-baolana momba n'ity vaksiny ity. Dika zany azo natao ny teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika tsara raha ohatra nanana an'izay tena finiavana izay ny niantso na nanakisaka ny fivoriana zay nomany ny fondation Aprily teny anivon'ny fiadinan'ny repoblika ka niarahana nikaroka vaolana zany. Everitsika fa tsy zavatra roa samy hafa ifanipaka zany satria samy mikaroka vaolana fa ny tena manandanja ao anatin'izao raharaha izao dia hoe ny fanjakana ny mandray tanana. Dia rehefa mivakina tao anatin'ilay fanomezam-baovao dia hoe réunion d'information sy réunion de coordination amin'ny siny ny comité restreint. Dia variana sy gaga ny rehetra ny amin'ny hoe efa tsy maefa ve, efa reraka ve ary tsy afaka mandeha irelitsony ve ny fitondram-panjakana eto Madagasikara, matoa misy mpisehatra hafa ivelan'ny fitondram-panjakana no maka andraikitra lehibe. Ary tsy tongatonga ho avy zany PTF izany ho avy amina fivoriana, tsy tongatonga ho azy zany corps diplomatique izany, ary tsy tokony hanainga ny tongony hiala amin'ny toerana misy azy ny Académie nationale de médecine na ny ministère fahasalamana na ny primature na ny présidence ny andefa solotena hiatrika amin'izany. Tsika mosika tsy manohatra mihitsy ny endriky ny fivoriana sy ny fikaroam-baolana na ny initiative zay entin'ny reny sehatra samy hafa ireny, fa manaitra ny sainy be sy maro ihany tsika ny amin'ny hoe marefo ve
tsy manana tanjaka ve, tsy afaka mandeha tsony ve ny fitondram-panjakana sa anton-javatra inona no nahatonga an'izay fisina initiative ny raisin'ny fondation Aprily izay. Tsika tsy miady hevitra momba ny hoe iza moa zany Aprily zany. Magazinina Forbes efa namoaka ny momba azy sy ny farim-pananany eto Madagasikara sy eran'ny Afrika. Tsy any ny ady hevitritsika. Tsy hidongy an'izany tsika na iseho alalan'izany. Fa en connaissance de cause ihany isika ny aminy hoe ny zavatra tahaka izany tompoklasy tompovavy, ny zavatra tahaka izany vahoaka malagasy tsy mandehandeha ho azy ary tsy tonga foana fa misy lafin-javatra avokoa ny fiainan'ny firenena eto Madagasikara. Maninona no tsy mirotsaka ny vola zay efa niresantsika mandrakariva hoe aiza ny budget hiatrehana izao deuxième vague ny Covid-19 zao? Tsisy afaka mamaly. Inona no structure na ny rafitra hanaovantsika riposte anti-pandémie ity fa tsisy afaka mamaly izany zavatra resantsika izany. Ary raha andeha lavidavitra ary sika dia hoe aiza avokoa ireo tompon'andraiki-panjakana, aiza avokoa ny institution rehetra amin'izao fotoana izao, na ny Sénat na ny Assemblée nationale na zay mety ho institution afaka miantsehatra sy manaitra mahakasika ity Covid-19 ity fa samy mangina ny rehetra. Mifatora mivava milaza fa tsy misy deuxième vague ny teo anivon'ny ministère fahasalamana, ay nisy deuxième vague ary mafy zany deuxième vague zany dia tsy maintsy miantsehatra ao anatin'ny raharaha izy. Ny filohan'ny repoblika moa arak'izay nahafantarantsika azy hatramin'ny herintaona dia izy ihany no miantsehatra mivantana ao anatin'izao raharaha izao. Tsy tahaka ny zavatra miseho any ivelany any firenena rehetra ka misy minisitra zay miandraikitra mivantana izany, na misy premier ministre zay miandraikitra mivantana izany. Ka rehefa amin'ny ady hevitra tokony hiresahana zay vao miresaka amin'ny filohan'ny repoblika, fa amin'ny ankapobeny dia izy avokoa no mandray andraikitra diany ary azagaga raha ohatra ka ny filohan'ny repoblika no iantefany ny ady hevitra hatrany amin'ny fanehoan-kevitra etseroa satria izy no misehatra mivantana amin'izao raharaha izao. Ny ametrahana tompon'andraiki-panjakana eo anivon'ny gouvernemanta, ny ametrahana tompon'andraikitra samy hafa amin'ny départementa ministérialy, ny ametrahana tompon'andraikitra amina commission eny anivon'ny anteny maira-pirenena na eny anivon'ny Sénat dia hisehatra amin'ny andraikitra nasionaly tahaka izao. Ary raha mametraka tsika fa état d'urgence sanitaire tsika amin'izao fotoana izao dia misy lalàna sy adidy aman'andraikitra hifampizarana izany tompolasy tompovavy. Dia maninona no any amin'ny fondation Aprily no misy comité restreint mandinika ny fanafarana izany vaksiny izany. Magaga ary mampametra-panontaniana zany. Tsy te hanitatra hevitra lalina na te resaka zavatra enjana ao anatin'izao raharaha izao satria mila mitanana ihany koa isika ao anatin'ny tony fandarany tony. Ka zay ny antony nanatsidihako azy ny amin'ny hoe marefo ny fitondram-panjakana eto Madagasikara. Ary matoa mampiseho ny tsy fankatoavany na mampiseho ny famoahana an'ireo atontan-taratasy samy hafa ny olom-pirenena izany tompolasy amin'ny fotoana mihitsy izay anokana CTC sy iresahany amin'ny hoe izao daholo ny fepetra sy ny sisa sy miantso mpitsabo fanampy ny ministera sy ny rehetrarehetra ifanometanana no misy mesazy ngezabe omen'ny mpiasa ny fahasalamana. Ary andro vitsivitsy taorianan'izay dia nisy an'ilay mpiasa ny fahasalamana zay namoaka ny raharaha mahakasika hoe zao daholo anie ny zava-misy ho amin'ny anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Dia samy nahita an'izany tsika ny amin'ny kirakirana lela vola maro samihafa eo anivon'ny tsenam-barim-panjakana, samy nahita an'izany tsika ny amin'ny hoe inona no tena fomba hita tanana an'ity raharaha ity sy ny zava-misy eny anivon'ny hôpitaly samihafa eny satria mpiasa ao anatin'izany no miteny. Amin'ny ankapobeny manko dia ignorena na hanenjehany any ety anivon'ny fanoherana sy ny vahoaka raha mba mitantara ny zava-misy fa ny ao anatiny no miresaka, ny ao anatiny no manaitra. Tsy resaka fanakorotana arak'ilay nambara amin'ny filoham-pirenena zany tompolasy tompovavy. Ary iny koa mba mahagagantsika ihany hoe inona moa ny endriky ny fihezan-teny
tena mba tian'ilay filoham-bara tamin'iny hoe atsahatra ny fanakorotanana fa nga activité quotidienne zany fanakorotanana zany. Toko ty ny olom-pirenena manana zo hiresaka hisady rese amin'ny fitondram-panjakana satria izy ny nanome fahefana tamin'ny alalany fifidianana vatana na ankolaka, amin'ny alalany solotena na amin'ny alalany latsabato nataony. Ka inona no eloko ny vahoaka, inona no eloko ireo ambaratonga andraikitra rehetrarehetra raha manaitra izy, mialerte izy, na mety manao ihany koa izy interpellation amin'ny tompona andraikim-panjakana zay tandrify azy. Tsisy fahotana mahafaty zany. Fa indraindray dia raisy ny mpitondra fanjakana ho fahavalo izay miteny na milaza ny marina. Ary zay ny zava-dehibe amin'izao fotoana izao, manomboka taitra ny vahoaka malagasy, manomboka miresaka ny vahoaka malagasy hoe tsy rary ny ary-tsy azo ekeny zao. Efa noentsika tamin'ny herinandro teto ny hevitr'ireo marin ohatra tany Mahajangatany, efa nentintsika teto ny hevitr'ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly. Ahoana tokoa moa no anidina n'ilay zotra nasionaly nefa misy zotra mbola sokafana ihany. Ary fatatsika tsara ny prinsipa hoe raha manidy mandray fanapahan-kevitra amin'ny lafiny anankiray dia tokony misy vahaolana na mesure mifanaraka amin'izay. Dia aiza na inona na ahoana no mesure d'accompagnement mifanaraka amin'ny fanidina ny fitaterana nasionaly. Tsy voava zany. Ary nandrasana tamin'ny kavarin'ny filoham-pirenena tamin'ny lahady lasa teo fa tsisy resaka mihitsy zany no amafisy ny fanidina ny zotra nasionaly, fa tsy nyresahany tao anatin'izay hoe ity kosa no mesure mifanaraka amin'izay ny amin'ny alalan'ny lelavola ohatra satria mamelombady aman-janaka zany zotra nasionaly zany, ny amin'ny alalan'ny fanampiana ara-tsosialy ohatra satria manana fianakaviana velomy zany. Dia manary asa na tiana na tsy tiana ho an'ireo mpisetro anatin'izany. Ny zotra nasionaly nge tsy ny sofera ihany e, fa eo ny mpamily mpanampy, eo ihany koa ny tompon'ny coopérative, eo ny tompon'ny fiarakodia, eo ny mpibata entana sy ny sisa sy ny sisa. Zay mahazotra nasionaly azy, mandrindra fifamoivozana, mandrindra an'ireo mpandeha sy ny entana ao anatin'izany. Raha maniditsena isan-kerinandro isika dia inona mifandraika amin'izay mesure tokony raisina ho amin'ny vahoaka izay, satria fatatsika raha manao confection le olona ka isan-kalarobia izy no mivarotra eny an-dravoahangy dia misy fianakaviana velominy ao anatin'izany. Ary misy olona mila an'izany entan'izany zay bloqué tsy afaka miditra eto Antananarivo, bloqué ihany koa tsy afaka manao an'izay asa fivelomana mahazatra zay. Dia zany no kilazantsika no atin'izao ady hevitra zao no hoe tsy ampy izay mesure d'accompagnement raisy ny fanjakana manoloana ny asa amin'ny ankapobeny izay tanterahany vahoaka izay. Dia tsy gaga sika, tsy gaga tsika raha ohatra manomboka misy miteny amin'ny lafin-javatra samihafa. Ny jirama fa tsy resahana tsony, efa sakafo isan'andro ho an'ny vahoaka malagasy ny fahatapahan-jiro eo anivon'ny jirama. Tsy petit déjeuner tsony fa sady sakafo atoandro ny sakafo alina zany. Ary efa niaina ny vahoaka malagasy teto ny fahasimban'ny fitaovana maro samihafa, ny fiakaran'ny facture amin'izany jirama zany. Dia nefa mitovy an'le nambara tamin'ny tany Tomasina ihany no nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny lahady teo. Ny tany Tomasina dia hoe amboary facture ny jirama io mibe dia masom-bahoaka. Dia maneritseritra ny olona hoe handray fanapahan-kevitra ty filoham-pirenena ity, mahaloana ty zavatra mandroany jirama ty, mandroany vahoaka ty, satria 2 na 3 fois ny facture mipehina teo aloha no namboary ny jirama tao anatin'le facture vaovao le optimas ny sisa. Dia mbola io ihany le mpitatana ny jirama. Dia io ndray tonga ny tamin'ny lahady hoe ataovy zéro coupure io. Dia nanaovany fehezanteny tsara rafitra mihitsy ny amin'ny hoe ny tsy fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra dia mitera-doza ary miatra manaina mihitsy azy. Marina tompoko zany. Fa zany aloha atomboka any anivon'ny présidence makaty amin'ny gouvernement sy ireo institution rehetra samihafa. Satria tompona andraikim-panjakana ianareo ary tsy fandraisanareo andraikitra dia mitera-doza sy miatra manaina ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny. Fa tsy ho an'ny jirama ihany zany resaka zany indray matofoloha. Satria betsaka ny efa hainana fohy noho ny tandrevaka, noho ny fitamatamana, noho ny avonavona tamin'ny resaka nataon'ny mpanohitra
sy nataon'ireo mpisehatra politika rehetra hoe zao izerenany ty covid-19 ity fa raha sanatry tonga eto Madagasikara ity dia hosahirantsika idio ny sisy tany dio zy ny tompona andraikitra hoe tsy afaka manidy sisy tany tsika fa tsy mahazaka an'izany teo karentsika idio ny sisy tany dio zy ny sasany hoe zay zao no mitondra idio ny sisy tany dio zy ny sasany hoe 6% sy ny imbécile ve fa isika amin'izao fotoana zao hoe zay le tsy fandraisana andraikitra zay le olana lehibe anatonga n'izao lafin-javatra rehetra izao ny tenitsika hoe hisange ty deuxième vague ty mbola tsy foana tsara ne i coronavirus io fa nampidirina zay azo nampidirina nanao fianambeny ny antokony sasany zay afaka nanao an'izany satria tompona andraiky mpanjakana amin'ny fomba rehetra zay nahafahan'izy ireo sehoseho hoe mahazaka olona sy ny sisa adevitra afo zany natao avokoa ny nampitondraina n'ity mpanakanto rehetra ty nanaovana fisesehoana tamin'ny alala mibary sy ny karazana dia nanaitra ny rehetra hoe mila mitandrina fa atahorana zao deuxième vague zao dia ozy ny tompona andraikitra manjakana hoe tsy atahorana zany ni confinement ni deuxième vague hitantsika io tompo lasy tompoky vavy mavesatra sy marary amin'ny vahoaka malagasy zao situation zao sady kritika no difficile no chaotique nefany ka tsy gatsika raha ohatra ka misy misosika any ambadika any mikaroka vahaolona satria angamba ho isika efa reraka tsy mahavita mandeha tsy mahavita miazakazaka tsy afaka manolotra vahaolona ho an'ilay vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana dia nefa mitady idina indray mafy amin'ny vahoaka ane rehefa nidina tampoka an-tsena nisotreny misy fianakaviana firy velominy zany tsena be anisotrany tampoka tonga dia idinao tsisy fampilazana amin'ny akabeany akory sy fampiomanana tsika tsy miteny mihitsiny hoe aza atao ny fiarovana amin'ity covid-19 ty tsy miteny an'izany ary tsy mamerariny amin'izany tsika fa tsika miteny mandrakariva amin'le hoe ly zavatra iaina ny vahoaka malagasy amin'izao dia efa mafy aminy ary nanteo anivon'ny fivondrona mpandrara malagasy ara dia efa mbany laza hoe ny 500 ny orinasa dia mbola tsy tafarina tamin'ny vague voalohan'ny coronavirus teto Madagasikara ka raha sanatriny zany hiditra amin'ny fanidina indray dia mafy zany akoatry ny efa tsy mihinan-kanina akoatry ny efa very asa tamin'ny voalohany akoatry ny efa tratran'ny aretina kanefa tsy manana fahefanankorona na handehanana taxi be na handehanana any amin'ny CSB2 mba hikarakarana an'izany vatan'izany ka nitsitsika ny tompona andraikitra mandrakariva raha mbola azo atao raha mieritreritra fa misy fanjakana eto Madagasikara dia mba hapetrao amin'ny tokony izy ny vahoaka malagasy satria raha zao zavatra zao no miseho dia ny teny frantsay mahalaza azy message makany amin'ny fitondram-panjakany sady bande d'incompétent bande d'incapable amin'ny fitondrana amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny akapobeany tokolasy tokovavy isika ihany koa moa zany manana namana zay mbola hiara-dalana amintsika ao anatin'ity fandarana ity everintsika fa raha efa tafiditra raha efa afaka miresaka izy dia mety oromarika ny teknisianina aby dia ny namantsika raha lase eno Guy Maxime rehefa avy eo fa hanoizatsika n'izay fandarana zay dia ny amin'ny hoe ny sakafo sy fanampiana ny nandrasana na ny entana nafarana fa ny fasana no tonga mety hoe hafahafa ny fandrenesantsika zany fa matoa ny fanjakana mametraka amin'izay fasana firaisapo zay etsy mandrosoa Ambohidratrimo sy atia Ambatofotsy Sabotsinamena dia asa inona no mesure par rapport amin'izay fa entre guillemets misy lafin-javatra zay mendrika hitondrana adevitra zany fasana firaisapo zany efa amin'ny antso atarby ny namako Guy Maxime Maralese eno ny tena kosa dia metraka ny veloma ho antsika mandrapitafindray tokolasy tokovavy aorinany Ralaise Guy Maxime dia ho avy indray ny namana hanentana izao fandarina izao miditra avy hatrany ianao Guy Maxime raha maheno anay efa afaka miditra ny namana Ralaise Guy Maxime zay be ny tanàna teo aloha
mpikambana teo anivon'ny congrès ny tetezamita mpanao politika ihany koa eo amin'nivon'ny vondrona panorama raha toka efa maheno Guy Maxime dia miandry ny fanehoan-kevitra ao ny vahoaka malagasy ny mpanaraka ny fandarina Miara Manonja eto ny fanehoan-kevitra Guy Maxime rehefa tafiditra ianao. Makasitaka faniry razafy manantany manome ny anjara fanentanana amin'ny anterina ho antsika rehetra tompokilasy tompokivavy ny arahaba sarotra ny zava-misy iaina ny firenentsika amin'izao vanim-potoana ifampiresantsika zao ifanehoan-kevitra manoloana ny fiainam-pirenena. Sarotra satria mavesatra ary taka fa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo dia ao anatin'ny fitaitainana manoloana ny fiatrehana ny fiainam-pirenena. Izay no ny fampiononana voalohany indrindra ho an'ireo izay namoy havana, namana, tapaka, akaiky amin'ny fivalana aretina Covid-19 izay mamelo mafy amin'izao fotoana izao ity. Izay no ankaherezana antsika satria tsara fa tena marary avesatra ho an'ny rehetra ny zava-mitranga amin'izao tsika miteny izao. Ny drako ny anjara betsiko androany amin'ny famakafakana izay entsika dia ny any amin'ny fehi-kevitra fototra fahampanina no hitondrako azy amin'ny andiny fahadimy dia mitako toy izao. Ny vahoaka izay ipoirany fahefana rehetra no maso mandidy ka mampiasa izany amin'ny alalan'ny solon-tenany lany, amin'ny alalan'ny fifidianana tsy mety anjara na mivantana na tsy mivantana. Raha lalam-pandrenana malagasy isika dia mazava fa ny vahoaka no ipoiran'ny fahefana. Ny vahoaka no ipoiran'ny fahefana na inivon'ny fokotana, na anivon'ny tanàna, na eo anivon'ny faritra, na eo anivon'ny distrika, na eo anivon'ny faritany, na eo anivon'ny fiainam-pirenenan'ny Repoblikan'i Madagasikara dia izy no maso mandidy. Rehefa mamakafakana raha-pandrenan'ny firenena maro dia voaka maso mandidy io no loloavina atapiny ny loha. Io voaka maso mandidy io zany no ray aman-dreny no mandidy amin'izay fahefana ampindraminy ny mpitondra na izy na izy. Ao anatin'ny ataontsika hoe fomba fiasa matianina dia mipetraka hatrany izany fifandraisana fitampanana ao anatina fahamatorana hipetrahana fifanajana eo amin'ny lafin'ny arak'asa zany, na eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina zany, amin'ny lafin'ny ray aman-dreny sy zanaka zany. Jerentsika eto zany maso mandidy ny vahoaka malagasy dia izy zany no lehibe, izy no ray aman-dreny ary izy no tompon'ny fandidina. Raha ny fomba fanaovana politika teto Madagasikara hatramin'izao dia any anatin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra dia maso mandidy io vahoaka io satria atao avokoa ny fomba rehetra andresen-dahatra azy na amin'ny alalan'ny hevitra zany na amin'ny alalan'ny vola zany. Tao anatin'ny taona maromaro teto Madagasikara dia saika niopana tamin'ny alalan'ny vola
ny fomba fanaovana politika. Saika niopana atao anatin'ny fiarahamentan'ny mpanatanjaka ny fanaovana politika ka dia nipatavany avokoa ny sehatra rehetra ahafahany mandrisy lahatra ny vahoaka maso mandidy. Raha ny fifidianana ny fandimby fa dia ny anena ny farisihany rehetra amin'ny fiatrehany ny fiainam-pirenena satria dia tsy izay mamaso mandidy azy izay no hitany rehefa tonga ilay filohan'ny repoblika na tonga ilay fanendrena ny lehibe ny faritra na eo ilay solombavam-bahoaka na eo lehibe ny tanàna fa ny mifamadika amin'izany na azo fahefany ty farany dia izy no lehibe maso mandidy ka izay tiany ataony rehetra dia eritreretiny fa mety avokoa. Ny fotoana ny vahoaka malagasy dia apetrapetrany dia tarizy nefa lehibeny. Izany ny fihetsika ny filohan'ny repoblika ary tsy indray mandeha tsy indroa fa omenombeny dia asehony fa tsy ny vahoaka ny maso mandidy fa izy ny maso mandidy no omeny ny vahoaka fahefana ka dia na ny sens de responsabilité tsotra indrindra azy dia tsy ananany ao anatin'izany sehatra ny mandeha amin'izany raha miloloha vahoaka ny tompony andraiki-panjakana dia mahay manaja azy voalohany indrindra amin'ny fihetsika tsy fahatarana amin'ny fanarahana fa hitenin'ny filohan'ny repoblika. Indrisy nefa tsy izany ny zava-mitranga tamin'ilay teo fa izay voalazako izay ny hoe izy izao ny maso mandidy ka dia marina tokoa raha ho tenin'ny tantopo sy ny tompo menakely amin'ny zahay izao no mitondra. Fetratrehitra tsy aritra iny atsity amintsika rehetra manoloana ny fihetsiky ny fitondram-panjakana ny filohan'ny repoblika satria dia heveriny fa isika ny maso mandidy dia tsy nataony ho tsinitsinina fa noraisiny tragoavana ny fotoana omeny antsika manoloana ny hatrehana ny fiainam-pirenena. Miresaky faniry zazafy manantany io amin'ny hoe mitandrà vaksiny. Ny ministra tompon'andraikitra momaly tao aorianany fihaonan'ny filohan'ny repoblika tamin'ny akademia de médecine ny amin'ny tatitra izay nataon'izy ireo dia nilaza ny ministra tompon'andraikitra fa dia misokatra izany amin'ny rehetra amin'ny fanafarana ny vaksiny. Fanjakana malagasy ahitany am-piloana dia fantatsika fa saika nametraka ny toerany amin'ny fiziriziriana fa tsy hanafatra io vaksiny io nefa dia niova tamin'ny heviny ao anatin'ny vanim-potoana izay mamaivay ny tenena ny fanoherana. Tarihany filoha Marc Ravalomanana teo aloha lehibe ny mpanohitra ny amin'ny hoe tsy maintsy afara ny fanefitra io fa io no vahaolana amin'ny fianaky ny aretina Covid-19. Tsapasady ao anatin'ny fomba fiasan'ny reto gouvernemanta moa fa dia amato ministra manao fanambarana tamin'ny zoma dia hafa andremato ministra rehefa mivoaka amin'ny fivoriany miarahana amin'ny akademisianina dia hafa no ambarany. Hitatsika izany ilay dysfonctionnement izay ombenombeny ambara eto amin'ity fandarana ity ny tsy fahaiza mitomba ny tsy fahaiza mitantana. Iverenako ny kabary ny filohan'ny repoblika amin'ny alahady lasa teo. Tena miara manaiky isika rehetra amin'izao mifampiresaka izao fa dia tena ao anatin'ny ivon'ilay valanaretina andehany faharoa isika dia ilay Covid-19 izany na ity krizy izany ity. Ity krizy ity nefa dia tsara hatrany ny mamerimberina amintsika rehetra fa tsy ny antsoroana meloa, tsy nisy anticipation fa nieritreretin'ny rehetra fa hitavina tamin'ny 24 sy roa arivo iny
hitantsika fa io izy miviona ary tena mandripaka amin'izao tsika iteny izao. Eo ny olona amin'ny tsy fandiniana lalina satria voalazako teo ny tsy fahamatorana ara-potoana, fa ny tsy fahamatorana eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra dia azo tsapaitanana raha miresaka an'ity filohan'ny biblika ity isika. Hitantsika amin'izany ohatra ny hoe tsy maintsy mikatona ny faritra maromaro voatonona Naramanga, Voeny, Vakinankaratra, Sofia manomboka Pitso, Bosbe ary ny faritra Atsinanana. Izany fanapahan-kevitra izany dia tsy misy ateto na amin'ny inona ny étude d'impact, inona ny mety ho fiantraikany ara-ekônomika, inona no mety ho fiantraikany amin'ny fiainana andavanandro, inona no mety ho fiantraikany mitapitra eritreretina fa hitondra vahaolana ny flora mametraka an'ilay fepetra kanefa dia tsy misy na mba singa mbaravarana misokatra koa atrapana fa ny fitondrana malagasy dia miantsofoka ny mety ho fiantraikan'izany fanapahan-kevitra raisin'izany. Fa dia miala teny dia samy izany manao izay tiany atao ny rehetra fa ny mieritreritra izay hohaniny sy ho harapany fa ny fanjakana malagasy dia tsy mieritreritra izay mety ho fiantraikan'izany ka manana vahaolana sy tsapaitanana. Filohan'ny Repoblika moa amin'ny lafiny communication dia fantatsika loatra fa hainy ary mampalaza azy ny fanononana maro samihafa, gomitrvarano, vatotsinjo, tosika famena, ny fasana firaisam-po indray izao ny tsena mora, hainy mihitsy io mivarotra io amin'ny communication sy ny effet d'annonce rehefa toe-javatra atrehana tahaka izao. Dia tsy gaga tsika raha ambaran'ilay fanapahan-kevitra kanefa tsy misy ny vahaolana hoentiny anoherana an'izany fanapahan-kevitra izany mba hanampiana izay voakasoka izany fanapahan-kevitra izany. Tsy diso ny fanambarana iny nandritra ny enim-bolana lasa hoe ho tratran'ny cessation de paiement ity fanjakana ity. Tena izany ny zava-misy iaina n'ity fanjakana ity amin'izao vanim-potoana izao satria tsy afaka mitondra vahaolana izy mazava hamahana olona ny isam-batan'olona. Tsy afaka mitondra vahaolana izy hamahana ny orinasa. Tereny fotsiny izao ny orinasa hanao ny fomba famadihana ny asany, ny atsasany miasa kanefa tsy misy fepetra raisiny manoloana ny fandaniana, manoloana ny fivezivezena, manoloana ny mety ho fiantraikan'izany fikorontanan'izany ao anatin'ny orinasa anankiray. Dia mangina raha vahoaka maso mandidy manoloana an'izany rehetra ny soa ihany fa misy ny Miara Manonja. Soa fa mbola misy mpanao politika hatrany am-piandohana dia miresaka ny amin'ny hoe akitso-po no anaovana ity raharaha politika ity ary hitsinjovana ny tombotsoa iombonana eto amin'ity firenentsika ity. Dia maro no resahan'ny filohan'ny Repoblika dia hoe handray fepetra entitra dia gaga ihany ny tenany amin'ny hoe maromaro ihany izay fitarainana ombenombeny mahakasika ny orinasa JIRAMA izay. Maro ihany izay fanapahan-kevitra nataon'ny filohan'ny Repoblika ny hoe handray fepetra entitra manoloana ny trangany zavatra miverimberina. Fa indrisy dia tsy mbola hita taratra ary azo tsapaitanana izany tana fepetra entitra izany. Mialatsiny amintsika raha hiteny an'ity teny anankiray ity satria mety hametohina ny rehetra fa ho teneniko ihany. Ialako tsiny, ialako fondo, ialako salofito. Any aminay misy fitenenana toy izao hoe
azafady ndamerina efa mavo vao manao azafady. Elakotsiny fa fomba fiteny ihany zany. Efa misy maty zay vao hoe andray fepetra entitra ny filohan'ny bebe. Ny jirama nandritra ny taona maro dia olana miverimberina ary tsy mahalaza fa olana azo vahana fa inona tsy vahana noho ny fisin'ny tompomenakely izay naiza androm-panjakana dia tsy maintsy mijory maneho nivony maintsy ny olony no apetrany ao. Olany jirama dia tsotra ny PCA dia olony mamira vatomanga, ny DG dia olony filohan'ny repoblika. Dia mifandony ao, mifanolany ao dia iza no vo ny vahoaka malagasy no vo ao anatin'izany satria manana ny maty. Ny tsy fandraisana andraikitra, ny tsy fametrahana ho lara-pahamehana ny tetibolam-panjakana mba hisy vokana sy tsapaitanana eny anivon'ny itsambaranvarana raha resaka jirama isika dia izany ny zava-misy. Nahoana ny fitondrana marika ravalomanana no nahavita ny fitantanana ny jirama hatramin'ny 2010 sy teraintsony. Ko nahoana ny fitantanana atorian'izany no tsapaka mametraka mitombina sy mazava ho an'ny rojo, ho an'ny veta. Dia izany ny zava-misy. Fa ny olany filohan'ny repoblika dia olany tsy fahaiza-mitantana. Olany filohan'ny repoblika dia olany tranotrano. Ny olany filohan'ny repoblika dia ny olany tompomenakely. Satria misy tompomenakely izay tsy refesy mandidy amboniny rehetra ka izay tiany atao no atao eto amin'ny tanin'ny repoblika. Izany ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara izay tokony malagasy mandray fepetra entitra manoloana an'izany. Ny firaisana tsikombakomba amin'ny fomba fanaovana politika ao anaty krizy politika tanteraka Madagasikara amin'izao tsika miteny izao. Noho izany tsy azo ekenina ny firaisana tsikombakomba amin'ny fomba fanaovana politika amin'ny tahanany 5 tapitrisa indray. Miara mahafantatritsika fa olana tanteraka ny Covid-19 amin'izao tsika miteny izao sy ny fianaka izany valana aretina izany. Tsotra ny adefitra. Ny malagasy ny maso mandidy. Ny vahoaka 5 tapitrisa ny maso mandidy. Anareo no fahefana. Ianareo no hipira ny fahefana. Noho izany samy mandray ny andraikiny. Tandrify azy tsirairay. Ny filohan'ny repoblika ny mila andraisana fepetra entitra zao zavatra izao. Satria izy no antony tsy fahaiza-mitantana. Izy no antony izao fahavalana izao. Izy no antony ny firaisana tsikombakomba ny tsy fandehana ny fiainam-pirenentsika. Izy no antony tompony ny raharaham-pirenena eto amin'ny firenentsika ity ary izany no zavatra mitsanga tsapaitanana. Tsy tonga ho azy ny hevitra ny voizinay dia mamarina amin'ny hevitra fatsy vola. Ny fanaovana politika dia hevitra fatsy vola. Fa rehefa ny volona no mandeha mialoha dia miara mizaka izany isika 5 tapitrisa fa izao no vokany. Olona omen'Andriamanitra fotoana ny fitsika. Omeny ny vanim-potoana hieritrretana ny malagasy. Maro no efa mitaraina, maro no efa mitalao, maro no efa mieritreritra ny amin'ny enjy ho aiza ny ampitso nyity Madagasikara ity. Izay no anjara brikinay. Anjara brikinay mpanao politika atao anatiny dia ny mampatsiahy tsika ny amin'ny sika ny maso mandidy ny vahoaka malagasy. Atsika fireneny ity ary ombonana. Rehefa ny mpitondra tsy manao ny asany dia mila mandray fepetra isika manoloana izany. Ny demokrasia, ny fehi-kevitra iorenan'ny repoblika. Ny demokrasia dia ny vahoaka. Ka rehefa ny vahoaka no mandray ny toerany amin'izay maso mandidy an'izay dia tsy misy afaka mahafehany izany, tsy misy afaka mahatoitra an'izany, tsy misy afaka manelingelina an'izany. Haitsika loatra ny raharaha tany aloha
raha ny resaka demokrasia teto Madagasikara. Ilay sokohatra ny raharaha roa sy roa arivo izay azo iverina fa tsy révolution artificielle fa tena fiatanam-po ny vahoaka malagasy. Ny amin'ny hoe tsy azona ekena intsony ny fitantanana ny firenena fa tsy maintsy ravana manda ny Jeriko. Ray tapitrisa hipoka Analakely tamin'izany vanim-potoana izany ary ny rehetra dia nanana tsiro-po ny amin'ny hitaka firenena vanina eto amin'ity Madagasikara ity. Izany ny demokrasia, izany eo fahefana tsy refesy mandidy ananan'ny vahoaka malagasy. Angamba fotoana sy tapany aty aoriana ny voalohan'ny repoblika tsy manana vahaolana izy azo tsapain-tanana. Fananana pôkaty no entiny. Fanodikidona mbola mpanjakana no atao. Ny partenaire technique financier matoa mamaly ny antso ny fondation Aprily dia tsy manana fitotisana intsony amin'ny fitondrana malagasy misy amin'izao fotoana izao. Ny azoko tenenina dia izao, na ho amin'ny 2024 na ny melohany 2024 dia ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsara fantatra Andry Rajoelina dia 700 no azo ny fitiavan-tsaonana mapenina. Raha ity fanjakana misy amin'izao fotoana izao ity, raha mahazo 500 izy dia ara-pasoa ara-patsara. Mécontentement généralisé manerana ny Madagasikara. Nahoana moa raha mba tokony halalan'ny marina ny faritra 2020 dia tapahana ny parabola, tapahana ny Canal Plus, tapahana ny Star Times. Fa izahay ve zany? Tanindrana dia zandrina ao anatin'izany rehetra izany. Samy ny zavatra misy azo tsapain-tanana raha ny hevitrareo nanapaka ny MBS, ny tsy halalany, ny tanindrana, ny marina eto amin'ny firenena. Izahay efa nolokalokanareo ombenombeny fa nalany ny fanjakana Rajoelina. Anjarantsika ny mieritreritra sy mandinika fa izany ny tantanana ny firenentsika amin'ny teny izao. Isika eto Miara Manonja sy ny mpanao politika izay ao anatin'ny Miara Manonja dia hatrany am-piandohana ny efa nametraka. Fa izahay dia olony ny fanovana ho amin'ny fomba fanaovana politika eto amin'ny firenena. Tsy ekena ny firaisana tsokombakomba. Itenenana fa azo vahany izao olana izao. Olana tsy azo vahany izao raha tsy mandray fepetra ny filohan'ny repoblika ny amin'ny fametram-pialana. Mandray fepetra ny rehetra manodidina azy fa mitsoka ny firenena malagasy. Mankasitaka antsika rehetra nahakitra ny aino amin'ity anio ity. Eny ary tompolasy tompovavy mankasitraka ny namana Maxime Ralaisensika tamin'izay faneho-kevitra nentiny teto izay ary ny tenako dia miaraba atsika rehetra natratrity androany ity indray miaona soamatsara eto ary manantena fa ao anatin'ny fahasalamana ny maro ireo izay tsy ao anatin'ny fahasalamana irariana mba handroso ho amin'izany ary enganie ho afaka amin'izao loza zao tsy ho ela isika menakavy. Ny faneho-kevitra entina eto androany dia fantatsika fa miainga amin'ny zava-misy isan'andro foana isika, miainga amin'ny feo eny anivon'ny vahoaka ary raha ny zava-nisy ny ainantsika faraparany dia miainga sy mifototra amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fepetra ny raisin'ny fanjakana hoentina miady sy miatrika izao valanaretina izao ny hevitra sy ny dinidinika ary ny famakafakana hoentsika eto androany. Ka raha fehezitsika amin'ny ankapobeny ny zava-misy dia misy teboka 4 na 5 eo izay somary manaitra ary mila trandrahana, somary anaovana lakolosy fanairana fa mbola tonga amin'ilay fitenitsika isan'andro foana ihany hoe tsy manaraka lozika. Tonga amin'ilay famakafakatsika isan'andro foana ihany hoe tsy mifandraika amin'ny zava-misy izay iainan'ny firenena sy iainan'ny vahoaka ny fotony fa ilay fanapahan-kevitra miainga avy any ambony latabatra, ilay fanapahan-kevitra miainga avy any an-dapa fotsiny ary fanapahan-kevitra
tsy mipaka amin'ny fiainan'ilay vahoaka tsirairay avy. Ka raha raisitsika ireo teboka vitsivitsy izay notsongaina tao anatin'ireo fepetra niraisina ireo, ohatra niraisina tamin'izany resaka hoe fanakatonana tsena. Ny tsena andavanandro moa misy eto Antananarivo sy any ambanivohitra rehetrarehetra any amin'ny faritany any, fa misy koa ilay tsena isan-kerinandro. Indray fepetra ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanakatonana ny tsena isan-kerinandro. Samy manaiky tsika fa ny cas contact no anisan'ny manahirana indrindra amin'ny fifehezana ny ity valana aretina ity, ary ny fifaneraserana be no ezahana fehezana mba ahafahana manapaka izany fitohizan'ny fiparitahan'ny valana aretina izany. Kanefa tsy ny fanakatonana ny tsena isan-kerinandro ihany no heverina fa vahaolana mahomby amin'izany, satria fantatsika tsara fa ny tsena dia misy sehatra maromaro tafiditra ao ny mahasoatoavina azy, ao ny lafiny sosialy, ao ny lafiny toe-karena indrindrandrindra. Ary fantatsika fa ny fiariana eto Madagasikara, fiariany mbola maro anisa amin'ny vahoaka malagasy, dia tonga amin'ilay hoe nohanina an'io tadiavina rahampitso. Tsy misy maharatsy ny fifehezana ny fifampikasoana, fa ny fepetra mifanaraka amin'ilay fanakatonana ny tsena sy ny fampitoviana lenta ny fanakatonana ny tsena rehetra no tiana homarihina. Satria tokony ny fepetra mifandraika amin'izay, zay ilay hoe mesure d'accompagnement no napetraka mialoha. Fantatsika tsara fa ny alina no apetraka ny fepetra tamin'ny herinandro ambony, ny ampitso dia efa nisy tsena saika voakasika ary tokony ho voakasika. Zay ilay tsy fahampian'ny mesure d'accompagnement izay tokony napetraka ny aloha talohany nandraisana ny fepetra, ary niteraka olana isan-karazany. Somary ny fampiarana an'ilay izy rehefa tonga ny faran'ny herinandro tamin'ny toerana sasany nisy ny tsena dia somary mampiome ihany, satria fidirana anankiray na anankiroa fotsiny ihany ao amin'ilay faritra misy ny tsena no sakanana. Fa ny fidirana sasany tsy voasakana, ary voasakana hatramin'ny olona tsy ho any an-tsena, voasakana hatramin'ny olona tsy varotra, tsy vidy, fa manana toeram-ponenana sy toeram-piasana amin'ny faritra manodidina an'ilay tsena, ary tena voasakana hatramin'ny farany mihitsy. Zay ilay hoe tsy misy fepetra, tsy misy fanovanana ny fampiarana an'ilay fepetra, ary miteraka resabe sy miteraka romoromo eny anivon'ny fiarahamonina, satria betsaka ny tsy tafody, tafavoaka ny maraina fa tsy tafody ny atoandro, tsy tafody raha tsy efa hariva ny andro, zary saika lasa tratran'ny couvre-feu ny sasany. Izay ilay teneninay hoe mesure d'accompagnement, na fepetra mifanaraka amin'ilay fitsipika raisina no tokony dinihana mialoha, ary apetraka ambara miaraka amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisina. Anisan'ny fepetra izay raisina tamin'ny iny faran'ny herinandro iny ihany koa, nambara ny fanokafana n'ilay atao hoe hôpital hôtel sa hôtel hôpital sa hôtel médicalisé moa filaza azy. Fantatsika fa misy hôtely maromaro eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao, izay noraisin'ny fanjakana na hoe nifanaraka tamin'ny fanjakana andraisana ireo marary. Amin'ny lafiny anankiray tsy misy maharatsy an'izany raha ohatra ka izay ny fepetra hita fa mahasoa, fa amin'ny lafiny anankiray ilay tonga amin'ilay resaka teo ilay fepetra entina manatanteraka an'ilay izy tsy sahaza ny zava-misy mihitsy. Eo dia mbola voapirofo foana ilay lazaina hatramin'izay hoe tsy mieritreritra, tsy mandalina, ary tsy miomana lavitra, tsy mijery lavitra ny fitondram-panjakana. Voalaza ny namana teo aloha, nandray fitenenana teo aloha teo ny hoe tamin'ny fotoan'andro dia ny tenin'ny fitondram-panjakana sady tsy hisy deuxième vague io no tsy hisy confinement. Zao nefa ny zava-misy iainantsika, tsy nisy nieritreritra an'izao zany. Zareo nefa eran'izao tontolo izao samy efa nanana ny fitsinjovany azy ny firenena tsirairay avy. Ka raha tao anatin'ny herinandro, tao anatin'ny andro vitsivitsy nandray ny fepetra handray ny marary eny anivona hôtely maromaro eto Antananarivo ny fitondram-panjakana, dia hoy izahay hoe amin'ny lafiny anankiray tokony rehefa zay no izy dia fandraisana an-tanana 100 isan-jato na mihoatra ny 100 isan-jato aza no ataon'ny fitondram-panjakana ao anatin'ilay fitsaboanan'ilay aretina, fa tsy ny lasa misy fametrahana sokajin'olona eto amin'ny firenena eo anivon'ny vahoaka, lasa misy
fanavakavahana hoe ny olona manana ny 7 alina ariary isan'andro ihany ve zany no mahazo andreny karazam-pitsabony reny, fa ny olona tsy afaka mandohana izay rehefa feno ny hôpitalim-panjakana dia ho aiza izy? Eny amin'ny sisin-dalana no hitsabo tena, any atokantrano no miandry fahafatesana sanatria mivavana diny lela. Kanefa dia izay no azontsika makina ny fepetrany raisin'ny fitondram-panjakana. 7 alina ariary zany ange, raha amin'izao fotoana izao tsy ampahafirin'ny malagasy manana an'izany isan'andro e. Marina fa misy manana an'izany, fa ilay sokajin'olona maro anisa, sahanay no teny an'izany, maro anisa, izay tia aretiny ity tsy mifidy hoe manana ny 7 alina sa tsy manana ny 7 alina. Ireo zany no nametrahana n'lay kritera na lay masotsivana ny amin'ny hoe tafiditra na tsy tafiditra amin'ireny toerana ireny, izay amin'ny lafiny anankiray tsy aradrariny ary tena tsy rariny, fa mbola averinay fa maro anisa amponina eto Madagasikara, maro anisa amin'ny malagasy dia tsy manana an'io 7 alina ariary io. Ary eto izay dia mamerina ny antsoantsonay efa nandritry ny herintaona izay, avoay ny vola izay efa natokana iadina amin'ity aretina coronavirus Covid-19 ity. Avoay ny mangarahara, tonga ny fotoana ilana an'izany, tsy any amin'ny fividianana fitaovana elektrônika na informatika, tsy any amin'ny fanofana fiarakodia avolenta be sy ny sisa na fividianana an'izany izay tsy hita noho ny herintaona teoriana, tsy any amin'ny fividianana bonbon sy chocolat, fa izao fotoana ilana an'izany izao no atao hoe fandraisana an-tanana ny fitsaboana sy ny fiarovana ny vahoaka malagasy, ary adidy sy andraikitry ny fitondram-panjakana no manao an'izany. Mety ny hevitra ny amin'ny fijerevana ny toerana sahaza rehetra, na hôtely io na tsy hôtely, fa rehefa mandray an-tanana dia raisina an-tanana daholo ny vahoaka malagasy, fa tsy asiana ny fanavakavahana ary averinay ny antsoantsonay. Avoay ny vola, avoay ny tatitra amin'ny mangarahara amin'ny fitantanana, raha ny kady sy tonga eo am-pelantanana sy mifantatra sy mivoaka i masom-bahoaka hatramin'izao mbola tena kely dia kely mihoatra amin'ny vola nolazain'ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miombonantoka fanomena amin'ny firenena malagasy hoentina miady amin'ity areti-mandoza ity. Tonga ny fotoana ilana an'izany, rehefa mifanaraka amin'ilay hôtely dia ataovy mifanarahana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Alao ny vahoaka malagasy hisitraka ao anatin'ny fitovianjo tanteraka izany fitsaboana sy fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana zany amin'ny fiadina amin'ity valana aretina ity. Fa tsy asiana tombo sy ala hoe reto karazan'olona ireto dia mahazo miditra any amin'ny karazana toeram-pitsaboana sahala amin'izao satria manana ny fahafahana manao an'izany. Rehefa ny fanjakana na ilay fanapahan-kevitra hoe réquisitionnena na anaovana fanarahana manokana ny toerana anankiray, na hôtely io na tsy hôtely io dia tokony hitovy ny fitantanana an'io valana aretina io. Fa aoka ny fitondram-panjakana ametraka ny mangarahara isan'andro, ohatra ny efa nangatahana ihany koa na amin'io resaka antotanisa isan'andro io ara, satria samy malatsika efa lavitra ny fahamarinana tanteraka sy zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina nge io tokony hivoaka isan'andro miaraka amin'ny antotanisa tena izy, manakaiky ny marina, milaza ny marina, ahafahana hitarafana ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina, ny tatitra eo amin'ny fitantanana rehetrarehetra na ara-bolo zany na amin'ny lafiny hafa amin'ny ady atao amin'ity Covid ity. Ny firenena ray manontolo miara-miady amin'ity, mba tsy tenenako hoe izao tontolo izao mihitsy, fa ho antsika eto Madagasikara miantso tsy sasatra izay miantso ho an'ny mpitondra fanjakana avoay ny mangarahara. Ny resaka ny atotanisa io mampalahelo mihitsy, fa raha miresaka ny varomaizina izay misy eo amin'ny fivarotana ny fanafody ilaina amin'ny fitsaboana ty aretina ity ny filoham-pirenena tamin'ny alahady alina, dia mazava ho azy fa nasika amin'ireo mpanao varomaizina. Kanefa inona zavatra mitranga? Tsy misy anie ilay fanafody, tsy misy ilay fanafody, ary mifampitady etsy sy eroa
miampita faritra miampita faritany mihitsy mitady mifanafody zaza nefa amin'ny fampitamboavoan'ny fitondram-panjakana amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana dia lazaina fa maimaim-poana ny maimaim-poana tsy midika hoe tsy misy fa maimaim-poana dia midika hoe misy ny fanafody rehefa ilaina ary tsy andoavam-bola fa mampalahelo anatin'ilay izy dia ataoko hoe mirehireny fanjakana milaza hoe misy ho an'ny lovenoxa ohatra misy fanafody saza ho an'olona 504,000 any zay mihitsy le mandiso an'ilay izy sa fananiana disoana ilay atao tanisa zay avoaka ho an'ny marary 504,000 olona zany ve no irehirehana hoe ampy nisy toko fanafody eto Madagasikara fa misy olona firitsika eto Madagasikara tsy analina tsy anetsiny tsy amatapitrisany vitsivitsy fa apolo tapitrisany maro angentsika dia 504,000 olona no stoko-panafody misy eto Madagasikara dia lazaina fa vonontsika lazaina fa misy ny fanafody mahalasa saina ihany satria zany mahatonga na eritreritra hoe zany ve mahatonga ny tarehimarika io atao miodikodina amin'ny reo isy ireo foana sa ny mifamadika amin'izay hoe io tarehimarika io mihitsy no iangan'ny fitondram-panjakana ka hanaovan'ny fitsinjovana amin'ny stoko-panafody rehetrarehetra ny prévision rehetrarehetra raha izay no izy dia voafatotro ny nataony kendany nasiesiky ny tanany fitondram-panjakana ary ny fahadosoana nataony ihany no mitarika azy makany amin'ny fahadosoana lehibe hoentina mamono ny vahoaka malagasy satria raha io tarehimarika avoaka io no entina iangana ka ametrahana ny fepetra ho raisina ny amin'ny fomba hoentina miady amin'ity aretina ity na nisan'ny farafarany amin'ny hôpitaly zany na nisan'ny toeram-pitsabony zany na stoko-panafody zany zay moa ny resahako eto anisan'ny teboka ny voalaza tao anatin'io fanambarana tamin'ny alahady io dia tena mamosavy ny tenany ny fanjakana ary mandiso ny fomba fijeriny sy mandiso tanteraka ny fepetra tokony ho raisina amin'izany ka zay mahita hoe tsy rariny kanefa dia irehirehana ny mamoaka hoe 504,000 sahaza olona 504,000 ny fanafody misy ao amin'ny stoky amin'izao fotoana izao ka eto zay dia mbola manantitrantitra foana ihany ny amin'ny hoe aoka reny marina no lazaina aoka reny mangarahara no etsika hitantana an'ity ny vahoaka malagasy tsirairay dia efa samy miatonga saina efa samy mahalala ny zava-misy samy mahalala ny loza izay miatra amin'ny firenena sy miatra amin'ny tsirairay amin'izao fotoana izao fa raha io zavatra misy ny resahako teo io ny jerena dia ny fitondram-panjakana indray no toa tsy mahalala ny tena marina fitondram-panjakana indray no toa tsy mahafantatra sy tsy mba tsy teneniko hoe minitsy mahalala ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina sy ilay ady atrehana amin'izao fotoana izao tamin'ny herinandro lasa teo raha nyresaka teto dia nisy antso nataoko teto taminy hoe ireny toeram-pitsaboana ireny tsy azo ekena mihitsy ny sy ny fanapahana ny herinaratra amin'ireny toerana ireny na oviana raha satria azo natao ia tamin'izany fotoana izany ny tsy manapaka herinaratra manodidina ny lampa-panjakana rehetra manodidina ny toeram-ponenina ny mpitondra fanjakana any amin'ny fahefanapahana tanteraka sasatsasany nahoana ny tsy ho azo atao ny tsy manapaka ny herinaratra any amin'ny toeram-pitsaboana izay ny fahatapahan'izy ireny dia nividintsika lafo satria namoizana hain'olona tonga saina tamin'izay ihany ny fitondram-panjakana ka niantso an'ilay le hoe zéro coupure mampime ao anatin'ilay izy fotsiny dia izao tokony tonga dia fampiarana ny natao fa tsy mifampitsipaka karona ohatry ny valala satria tsika samy mahalala fa ny fampandehanan-draharaha ao anatin'ny orinasam-panjakana mitantana ny herinaratra io dia fitondram-panjakana no manana ny teny farany ao ny tompona ny raikitra voalohany mitantana ny orinasa io nge dia fitondram-panjakana no manendry azy zany hoe ny fitondram-panjakana no manana ny fahefana ifehny atao anapa-kevitra ny tsy azo atao ao anatin'io
orinasa-panjakana io. Ka eto dia manao asa sanatria vavaladilina ela manao sarimihetsika ve? Sa hoe tena tanteraka ilay hoe fampitsipaka ohatran'ny valalakarona? Fa ny vahoaka tsy te halala izay zava-misy ihany, ny vahoaka tsy te halala izay fifanarahana reo hany, fa ho an'ny vahoaka tsy tokony hisy intsony ny fahatapahan-jiro any anivon'ireny toeram-pitsaboana ireny ka hanenenana. Fa indrindra ararotinay izany resaka izany, anamafisana hoe rehefa azo atao ihany izany. Tsy tokony hisy intsony ny délestage, tsy tokony hisy intsony ny olana ara-pamatsiana ny herinaratra amin'ny faritra rehetrarehetra. Fa hay azo atao ihany ilay izy, fa miandrintsika hoe azo atao tokoa ve ilay izy, sa tafitonga amin'ilay resaka hoe sinema fotsiny ilay resaka. Enganye mivavaka mafitsika mba tsy ho tonga amin'ilay eritreritratsy, enganye tsy hiverina intsony ny loza nitranga tamin'ny herinandro hoe tsy ny aretina ny namono ny marary, fa ny fahatapahan-jiro, ny fanaovana tandrevaka, ny tsy fisian'ny fanafody sy ny sisa ao anatin'ilay izy. Anisan'ny teboka anankiray nolazain'ny filoham-pirenena ihany koa, anonsa mihitsy moa filaza azoko ilazana azy tao anatin'ny kabarany tamin'ny alahady, ary somary nanaitra ny maro ilay fanorenana toeram-pandevenana na simetiera. Matoa no filoham-pirenena no manambaran'izany anatina kabary ofisialy. Dia raisina ho fandaharana asa-panjakana mipoitra tampoka mihitsy izany ilay izy. Ireny toeram-pandevenana iombonana ireny eran'izao tontolo izao ny simetiera. Matetika ny commune na ny tanàna no mitantana an'izy ireny. Fa ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana ny amin'ny faratampony mihitsy no mandray fanapahan-kevitra ny amin'ny fanokafana simetiera vaovao. Tsy ny fanokafana simetiera ny olana, fa ny antony hanokafana azy sy ny fomba nanokafana azy. Raisiko amin'ilay farany aloha ny fomba nanokafana azy. Voatonona ny distrika Ambohidratrimo, solombavam-bahoaka voafidy ary monina ao amin'ny distrika Ambohidratrimo no resaka eto. Fa toy ny vahoaka malagasy rehetra, teo am-pianonan'ilay kabary no nahafantatra hoe misy fandaharan'asa lehibe ho iaho satria fitondram-panjakana no manao azy, hanaovana simetiera vaovao ao amin'ny distrika Ambohidratrimo. Ary omaly rehefa natao fanadihadiana no enona ny vaovao sy ny fampiresahana rehetra, dia fantatra fa amin'ny commune misy ahy mihitsy ilay izy. Tsy izy ao amin'ny commune misy ahy ny olana, fa ilay fomba nanatanterahana azy hoy aho, ary miverina foana ilay fomba fiasa. Efa tsy nampitovy hevitra sy nampifamaly sy nampifanenjika hatramin'izay dia ilay hoe ny fitondram-panjakana rehefa manao zavatra any amin'ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana any, dia tonga dia didiko fe lehibe, tonga dia mifanapahan-kevitra no entina. Tsy voazao izany nitranga tamin'ny faritra maro, eny fa na dia tao anatin'ny distrika Ambohidratrimo ary vao tamin'ny taon-dasy tsika nionan'izany teo amin'ny faritra saika hototofana teny amin'ny distrika Ambohidratrimo. Fa tonga dia ny fitondram-panjakana no mandray fanapahan-kevitra mifoha izy maraina angamba dia mieritreritra hoe tokony atao an'izao, dia mandray fanapahan-kevitra dia angamba mandefa olona mandeha tonga dia mampiatra sy manatanteraka an'izay eritreritra izay. Fa tsy azo natao ve toy ny fanatanterahana tetikasa rehetra, tetikasa daholo ange izany e. Tsy azo natao ve ny nanaja ny lalàna sy ny fomba fiasa izay misy, marina fa misy ny amehana, fa azo tanterahana ao anatin'ny fotoana fohy izany. Fa amin'ny zavatra sasany izay ilana ny fanatanterahana zavatra maika ianareo, ela, mitarazoka, zavatra lazaina fa 10 andro herintaona manintsitra mbola tsy vita, zavatra lazaina hoe vita ao anatin'ny 2 volana, 2 taona teoriana mbola tsy mivoaka. Rehefa zavatra lazainareo fa atao maika, vitanareo mampitarazoko azy hoy ahy. Fa rehefa ny zavatra tsy tokony ilana fanapahan-kevitra maika, dia avy ianareo tonga dia misetrasetra manao tikano tsy tikano. Izay ngamba ny teny malagasy malaza azy.
vokatra ilay zavatra misy a ny famafao be ny resaka ny anivon'ny fiarahamonina eny an-tanàna eny ny amin'ny hoe hitombo indray ve zany ny olana ety anivon'ny tanàna ety fatatsika fa ny antony hananganana n'lay izy tsinona dia noho ny valana retina ary matoa ny olona maty n'io valana retina io tsy alefa any am-pasan-drazana io koa mbola mampiady hevitra tsy mitovy ny hevitra ny mpitsabo sy ny mpahay azy amin'io fa ho amin'ny mpitazana matoa tsy alefa any am-pasan-drazana dia ina mbola maharitra ny fahaveloman'ilay valana retina na dia ao anatin'ny faty aza ao anatin'ilay razana koa nahoana no amina toerana misy trano fonenana maro misy mponina maro ary afovoan-tanàna lay fokotany voatonona ilay fokotany mandrosoa tena tanàn-dehibe ao anivon'ny commune nosiala ao amin'ny district eny Ambohidratrimo maninona no atao eo lay izy rehefa samy ahina ihany fatatsika tsara fa ny tany malalaka erana Antananarivo raha faritra Analamanga fotsiny resahana misy mihoatra n'izany aza ny miteraka fifandosoan-kevitra ary miampy ilay fifanenjanana eo anivon'ny mpitondra sy ny entina aterak'izay fomba fiasa izay efa noezahana na hitsy sy ny antsoantsoana ny fanovana izay amin'izao fotoana izao ka raha nanapa-kevitra tampoka tao anatin'indray ny mpimaso ara-baky teny ny fitondram-panjakana hoe ametraka n'ilay simetiera amin'ny toerana voalaza io rariny dia rariny raha taitra ilay olona satria tsy ampy ny fotoana izay nahafahana nandinika hoe mifandinika teo amin'ny mpitondra sy ny entina hoe mety sa tsy mety ilay izy ary eto zahay dia sahanay no miteny fa rariny ary mbola tokony atao ny fifampitiniana alohany anatanterahana zany tetikasa izany azavaina ny sain'ny olona atao ny fifandraisan-dahatra ny vahoaka andresy lahatra mpitondra fanjakana andresy lahatra ny vahoaka dia ho hita eo ny fiafaran'ilay izy fa tsy hoentina amin'ny tikantso tikoana araka ny voalazako azy fa ny teboka faharoa sady farany tafiditra amin'ity resaka simetiera ety hita ilay famakinan'ilay izy izay toa midika hoe milavolefona ny fitondram-panjakana ary mahakivy ny vahoaka ary mahatonga resabe ny anivon'ny fiarahamonina hoe midika ve zany fa manaiky resy ny fitondram-panjakana ka raha tokony hoe ny fanafody no ampiana nisany raha ny tokony hoe ny mpitsabo no ampiana nisany raha tokony hoe toeram-pitsaboana no atao aingana fatatsika fa any amin'ny firenena hafa tany Chine ohatra rehefa nitsinjo ny fitsaboanan'io sy ny fiadina amin'io valana retin'io sinoa hôpitaly lehibe no natao ny aingana atao anatin'ny andro vitsy satria izay zany no tonga ao an-tsain'ny mpitondra sinoa hoe ilaina fa ny antsika zany zay ny tonga ao an-tsain'ny mpitondra malagasy hoe ilaina hoe ny fasana andevenana andreo maty izany hoe fa mitsinjo fa tsy ho voafentsova ve zany ty aretiny ity sanatria mivavaladinilela engany eto sy ho tonga amin'izany fa tena mana-pirofo ny tsy fahaizana mitsinjo lavitra mana-pirofo ny fiaikena apahibe maso fa tsy ampitsony ny fahafahana miady amin'ilay valana retina ka tonga amin'ilay teniny fomba fitendatra amin'izay hoe manangana saina fotsy mihitsy fe zany ny fitondram-panjakana endriky ny fananganana saina fotsy ny fanapahakevitra ny fitondram-panjakana hanao fasana manokana ho an'ity ady atao amin'ny covid ity ka ambava homana apo mieritreritra teny atsipy amin'ny manam-panahy rehetra hevitra zaraina ary vaovao hifampizarana amintsika rehetra no natao teto androany enganye mba ho tonga any amin'ny tandrify azy tsirairay avy fa ho anay dia tsy mety ny fanapahakevitra izay niraisina mandeha moa ny fotoana hifampizarana ny fandraisana fitenenana efa ao amin'ny antsoatarby ao ny namana Andrenjato Vonson izay hifampizara amintsika ny vaovao avy any aminy ihany koa ka dia mametraka ny mandra-piona mandra-piresaka amintsika rehetra eny ary ao anao zoko be Vonson Andrenjato homenanao fitenenana.
ny fahafahantsika miaino azy a dia toizatsika ihany ny resadresaka rehefa miditra izy de tapahantsika fa ialana tsy mialoha iverenako kely ihany le resaka teo raha tsy mahadiso ny amin'ny hoe tsy ihany ny vahaolana mila mianatra farafara tsy mitaratra ny ataon'ny firenena hafa ny mpitondra malagasy fa mino fa tsy misy nanao an'izao teto ambonin'ny tany hoe miomana ny amin'ny fahafatesan'ny vahoakany marina fa misy ny fahafatesana misy ny lavo ao anatin'izao ady izao fa ny tokony ataontsika dia ny fifanampiana mba na dia valana retina azy ity dia ajaina hatrany ny sotoavina izay efa niainan'ny malagasy saripady amin'ny malagasy ange zany faty izany saripady amin'ny malagasy ange zany razana izany zava-dehibe amin'ny malagasy ange zany ilevina pasanrazana izany ny fepetrapetraka mba ahafahan'ny manamanjoa ny havan'ny maty mandevina ny maty ao aminy any amin'ny fasan-drazany no tokony hitadiavan'ny fitondram-panjakana vahaolana ary mino izay fa azo atao izany hoy aho teo hoe tsy mampitovy hevitra ny mpitsabo sy ny pahalala n'ity resaka lafiny fahasalamany ity mihitsy io resaka io satria misy ny miteny hoe ohatran'ny peste io maharitra be zay vao maty le virus nefa misy miteny hoe misy mamoaka mihitsy hoe amin'ny toerana sasany efa tafiditra ve tsika misy miteny hoe satria efa tafiditra ao satria efa tafiditra ao efa henonay fa efa ao amin'ny antso atarby efa tsy ho ela tsony ny namana vonosoa andrenjato dia maraparana ny fandraisana fitenenany zahay rehefa tena tafiditra tanteraka izy dia tonga dia omentsika azy ny antenne hoy aho teo hoe zava-dehibe loatra amin'ny malagasy ny filevenana ampasan-drazana ary azo tanterahana tsara izany fa fepetra no tokony ahafana manatanteraka an'izany fepetra entitra no tokony ho apetraky ny fitondram-panjakana ary azo tanterahana izany zavatra izany eny ary efa ao amin'ny telefona ny namantsika fa dia alao ho raisitsika izy afaka miteny manantra ny arahaba ny révolution rehetra natao teto Madagasikara hatramin'ny taona 1700 sy 1900 dia nisy famadihana na trahison foana misy zavatra maro tsy ambara araka ny tokony ho izy ny tantaran'ny tranga teto Madagasikara noho ny fifampihasarambelatsy ny fanaovan'ny sasany zanaky Madagasikara ankoatry ny zavan-tranga tany Moramanga na ny antsoina hoe vaovao Moramanga ny tifiran'ny frantsay ny mpitolona izay nafantatra tao anaty Bagon dia nisy ihany koa ny fidrina ndraisan'ny zanaky Madagasikara avaram-pianarana tsy ankanavaka na andrina ova na ampevo anisan'izany ry rafety be cadre tao amin'ny chemin de fer tovolahy vaventy lava mainty rantanana manam-pahaizana ny solitena ny mainkeny reny teto Antananarivo tamin'izany fotoana izany ny eken'ny frantsay tamin'izany ny hanolorana ny fahaleovantenan'ny Madagasikara satria izay no fampanantenana nataon'ny général de Gaulle nandritra ny ady lehibe faharoa ny taona 1770 ireo ohatra naray anjara ny tovolahy malagasy indrindra ny ambany tanàna teto Antananarivo tamin'izany azy ohatra ny natao fanahinina mihitsy ny enrôlé ny ambany tanàna iondrana anazy ny ambany tanàna raha teo notezaina rafelibe arabatana tamin'ny alovingiby tao amin'ny Tsandrany Malakamy noho izany
sasa mihitsy ny ambany tanàna notariany fety. Tao anatin'io fivoriana niarahany zanaky gasika tankanafakio no nilazany inga indrina Joseph Ravoahangy Andrenavalona fa ho azo indray ny fiandrianan'ny firenena ka izy Ravoahangy no tokony no prince-héritier noho izany izy Ravoahangy no ho mpanjakan'ny Madagasikara miverina fiandrianana. Nitsangana ono tamin'izany fotoan'izany rafehibe ary nilaza fa raha fitondran'ilay manjaka no tadiavina haverina eto Madagasikara dia tsy anaiky ny ambany tanàna satria tsy hiverina ho andevo intsony be zareo dia lasa nivoaka ny trano rafehibe. Fantatsika ihany koa fa nandritra ny tapatapa fito amby efapolo dia maro ny tsy fijery eo amin'ny samy diman-drasana. Tao ireo labo niaraka tamin'mpazara, tao ireo nikeritsy, ary tao ireo nadala ny nentin-drazana ny asiany teny hoe masina ny tanindrazana. Nivoaka izany nandaitra ny politikany Kaliny zarazarao anjakana. Mora tamin'ny vazaha ny namoritra ny tolona rehetra niainga tamin'izany fotoan'izany. Votsitra ny fahaleovan-tena tamin'ny taona fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo. Resy ny ditan-drazana. Marina fa ho tonga mihitsy ny mpanjanaka tamin'ny enina amby sivifolo sy valonjato sy arivo dia efa nanohitra ny malagasy, nanohitra ny rehefa mihitsy. Saingy nitsefitra hatrany izany tolona izany ary rehefa tsy niady intsony ny diasy dia azo ho azy fahaleovan-tena tamin'ny valo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo. Io fahaleovan-tena io mantsy dia karazana republique associé amin'ny la France, izany hoe nekeny ny ambany tanàna. Ny ambany tanàna no azo lazaina fa naresy ny hégémonie andriana ova merina nanerana ny Madagasikara ary afaka namily ny lala-tantara nivadihana amin'izao republika izao. Fetsy be ny vazaha satria raha ny tokony ho izy dia ny ambany tanàna no notolorana ny fahefana tamin'izany fotoana izany. Saingy nikaroka foko tsy misy mpanjaka ny frantsay satria republika no katolotra ho an'ny malagasy. Ary fantany ihany koa fa mafimafy loha rafehibe izany hoe ny ambany tanàna dia nalemy mijery izay foko tsy manana mpanjaka. Izay no nahalasa any Philibert Tsiranana ho président tamin'ny republika voalohany satria ny foko tsy mety tsy manana mpanjaka. Ny faiseur de roi mametraka fanjakana tamin'izany fotoan'izany efa tsinjon'ny frantsay fa nibe ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ny pasteur Richard Andriamanjaka dia natao izay natafiditra azy tao anatin'ny délégation notolorana ny fahaleovan-tena tamin'ny Paris. Ary rehefa tsy nantany faiseur de roi dia lasa republika i Madagasikara. I Maroc nefa tafaverina tamin'ny fanjakana mpanjaka. I mpanjaka marokana Mohamed V fantasika teto Madagasikara no sistany izay tafaverina somantara ho mpanjakany Maroka izay. Dia iny republika nentin'ny présidente iny zany no fanjakana joro taorian'ny finary bavana ndrempomerina momba ny fifandambiasa-mpanjakana nanana n'Antananarivo ho renivohitra. Marina fa complot no nahalasa mpanjaka anadina-pomerina saingy hainy ny namitana ny firenena, nekeny ny asin'ny firenena, napetrany ny rafitra ifandovana eo amin'ny fanjakana. Dia rehefa mandinika ny gouvernance andena-pomerina ianao dia mahatsapa fa ohatrin'ny olona efa nianatra science politique ilay rangahy. Nozarainy ho vakom-pileovana enina Antananarivo,
alamanga, vaky ny sisony, vaky ny akaratra, vaky ny dina, vaky ny vonjongo, ary vaky ny mananara. Géographie politique miainga tamin'ireny rano fototry ny fiveloman'ny mponina no nanaovany ireo vakim-pasitra ireo. Izany hoe efa nanao maîtrise d'eau ny mbola be maso ary koa nanao aménagement des territoires. Nandeha tsara ny fanjakana no tantanany satria efa nanotrina azy teto ny antemory volopeno tamin'ny alalan'ny Andriamahanjo Noro, efa tonga teto nandritra fihavanana taminy ny Sakalava Andremisara, ny Bezanjano, ny Petsomisaraka, ny Sakalava ny Menabe. Ary ny tanjony dia ny réunification an'i Madagasikara, ny ranomasina no valabariako hoy ny Ombalava-Bemaso. Efa nanao démocratie monarchique ady-gasy andrenam-pomerina tamin'izany fotoana. Tsy nanapatra fahefana, tsy nampigadragadra ny fahatan'ny vahoaka, ny zarany hareny ny fatan'olona miasa sy voninky oatra eo amin'ny fiainana. Tsy tiany lehibe manamaka ny kely, tsy tampiny ny mangalaky ny kely mangalaky ny lehibe, fa hoy izy ny lehibe manana ny azy, ny kely manana ny azy, ary ny vahoaka voky mitampanjakana hoy andrenam-pomerina. Fantatsika moa fa taoriana andrenam-pomerina dia raikitra ny fanomborana mpanjakana tsy misy farany teto Madagasikara. Radama voalohany naongany mavo vadiny lasa ranavalina voalohany. Ranavalina voalohany nandrava ny finarivavana andrenam-pomerina tamin'ny fifandimbiasa fahefana. Nohinda ny valina voalohany avokoa ny branchérité rehetra izay tsy afaka natositra. Izany nahatonga ny razaka nilefaka ny ampianaka. Ranavalina voalohany maro ihany koa no mikasa anokana azy saingy hainy ny fédéré ny samy malagasy tamin'ny fanoherana ny frantsay tehanany bohitra intelo miantaona teto Madagasikara miditra tany Tomasina saingy nataona tafaisana. Dia nanjary izy ranavalina voalohany no nanjaka izandrindra Madagasikara nandritry ny 70 taona no ny tantanany any Madagasikara. Ny zanany radama faharoa nahay ny fandray tamin'ny ambany tanàna ka nahatezitra ny Endremba sy ny Engoalina dia noky andainy ary ny Anova. Raha ny tantara nefa dia tsy maty radama faharoa fa nampampifiry ny ambany tanàna. Tena tiany ny vahoaka maro anisa teny ambany tanàna fony maty ity mpanjaka ity. Tahaka izany ihany koa i Agamainty izay tsy hita mihitsy ny fatony tamin'izao fa nentiny ny andevo nandeha nanosika. Dia fantatsika fa complot sur complot no ny andafavaratra ovola tamin'ny fanendrena mpanjaka teto Madagasikara. No vadivadindry zareo no mpanjaka vavy mifandimby ary no vehezy ny lalan-karena rehetra tamora taminy ny ve ny fanjakana. Mandra-pahatonga ny fahazavy frantsay tamin'ny taona 1970. Ary rehefa tena lasa tanteraka ny fahazavy frantsay tamin'ny nanonganana ny voalohany dia raikitra ny complot politika navareny nefa ny toe-tsaina republikana mbola narefo satria 12 taona monja no nahareta ny fanjakany lo Philibert Grandin. Normal zany satria samy tsy mahaly any Madagasikara ny mpanao politika. Ny sesta ny lasa ny mpanolo voana moa maro dia maro. Samy milaza ho titanindrazana ny mpanao politika fa rehefa vota amin'ny hevi-drafina dia mitsoka mamonjy ary teny malala manavitra ainy. Ny
ny filoha Philibert Siramana maty tao amin'ny hôpitaly de Filatanana ny professeur Zafy ary ny filoha Ravamanana Irery no saha niatrika teto na inona dona na inona niatra ka dia complot sur complot no mitranga teto Madagasikara izay nahazo fahefana tsy nisy ny hevitra ny jery vahoaka mihitsy fa ohatran'ny miandry ny tody tsy misy fa ny atao verina fotsiny ny tanana fahefana no tena fotokivo lesona notsoahana tamin'izany rehetra izany no nentina narafitra ity tolony Miara Manonja ity miantrehatra amin'ny kabarin-janahary maneho hevitra amin'ny kitopo tsy mainka tsy faingana tsy miteny tsy misy porofo miezaka ny opposition intelligente mahalala fomba tsy nanao sorona ny vahoaka mianatra ny misy atao eto Madagasikara mivonona no alternance démocratique hevitra fatsibola no foto-kevitra nantonana ny tolona iray manontolo nandritra izay lavalava izay averina fa mila mahay an'i Madagasikara ny mpanao politika Madagasikara izay tsy riritin'olona saingy mitabozaboza isika ka dia manandrana ny fe ny fanaovana politika ny karana ohatra raha efa eo am-pelantanany ny enimpolo isan-jato ny toe-karena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao lasa ny karana no mikendro faiseur de roi eto Madagasikara ary mazava zany fa manan-karembe ity Madagasikara ity mato fitaketo ireo karana ireo teto ihany no naka izy ireo ary mianatra ny fomba fananan-karena amin'ireo malagasy nafaklay tadasarena teto Madagasikara efa questeur tantambolan'ny Sénat ny olon'ity fondation Akbarali ity tamin'izany fotoana sasany ny fondation Akbarali no loha laharana amin'ny filalaovana volamena eto Madagasikara rehefa tafapetraka ny sécurité aéroportuaire teto Madagasikara dia nisy saika hanafatra hélicoptère furtif tsy tratran'ny radara ny sasany tamin'izany fotoana izany ny tantara dia mbola hitoy veloma tompoko dia isaorantsika ny namana zoko be ndrenjato tamin'izay faneho-kevitra lalina dia lalina zay ary mampieritreritra ny tsirairay fampahafantarana trano no ataony zany zoko be ndrenjato zany ary eto ny tenako dia makasitraka tanteraka amin'izay zavatra ataon'ny namana rehetra eto sy ny faneho-kevitra ary manantitra ny fiarabanantsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana zao kopakopa tanana ho antsika rehetra izay manaraka ny fandarana Miara Manonja na aiza na aiza toerana misy anareo na any anaty fiarakodia na any ambany ravikazo na eny an-tsena na any ivelany misy moa andro alina amin'izao fotoana izao dia misy miarotoro mihitsy manaraka an'izao fandarana zao dia ameno finaritra ary amin'izay fandarana ataontsika isan'andro izay raha ny faneho-kevitra rehetrarehetra izay enontsika teo dia manodidina hatrany ny fiainan'ny vahoaka malagasy sy ny toerana misy ny mpitondra fanjakana manoloana n'izany vahoaka malagasy zany raha ny enontsika farany teo izay nyteneny ny namana andrenjato dia nisy resaka n'le fondation Akbarali izay mbola resahantsika rehefa avy eo ka fa mialohan'ny andraisako fitenenana mikasika ny faneho-kevitra androany dia tsy azontsika tsinotsoniavina na misy ara ny valanaretina izay mamely mafy atsika dia tsy tokony ho adinoana fa ny aretina tsy mety ahitan'ny fitondram-panjakana vahaolana hatramin'izao dia ny fahasahiranany vahoaka tsy mety ahitan'ny fitondram-panjakana vahaolana ny sosialim-bahoaka zara raha sanatry mivava misy nyity coronavirus ity zay manitona ny sainy rehetra hoe mifantoka any amin'io ady amin'ny atao amin'io valanaretina io ny saintsika rehetrarehetra sy ny masontsika rehetra fa adiny tanteraka hoe raha nisy an'ity fandarana Miara Manonja ity
dia ny antony voalohany dia ny fampaninoana lakilosy nampahafantarana ny zavatra mitranga iainan'ny vahoaka isan'andro isan'andro. Ary izay no natonga ilay hoe miara manonja, satria isika rehetra no miara miteny, miara maneho hevitra, miara mihetsika, ary miaraka ihany koa amin'ny fepetra rehetra sy torohevitra sy toromarika izay atao amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Androany dia mamerina amintsika rehetra hoe na misy ara ny coronavirus izay tsy maintsy atrehantsika, ary tena mamely mafy dia mafy izy satria maro ny laviny. Tsy mifidy na iza na izy io, na olona manan-katao na tsy manan-katao, na mpitondra fivavahana na olona laika, na olona ihany koa tsy mino an'Andriamanitra ihany koa. Misy mpanakanto izay voandosiny fahafatesana izay fantatritsika ny mpamorona n'izany madadrazy zany. Tsika rehetra dia miombina lahelo amin'ny rehetra foana amin'ny zavatra mitranga, satria maro dia maro ny olona izay tsy hita tany saina intsony, ary matoa moa fidindram-panjakana nanao an'ireny fasana manara-penitra reny, fasan'ny firaisam-pozy izy, dia efa aveu fiekena mpabe maso fa tsy tana intsony ary tsy voafetsony ty aretina ty, dia ny fahafatesana no andrasana sisa, dia omena toerana zany olona maty zany. Araka ny teneniny namana député eny Ambohidratrimo, satria anisan'ny toerana izay anaovana zany fasana manara-penitra zany eny Ambohidratrimo, dia fantatritsika tsy mba misy ny fifampiresahana na dia fanajana farany kely ary natao tamin'izany tompon'andraikitra sy olom-boafidy any amin'ireny toerana anaovana an'ireny fasana ireny. Fantatritsika ny tebiteby sy ny ahiahan'ireo vahoaka mikasika an'izany, ary fantatritsika moa zany hatramin'ny fotoana elaela zay, teo loloha teo, firy taona zay nisy an'izany. Raha misy fahoriana dia lasa nisy soratra tany anatin'ireny faherim-para ireny hoe tsy misy fiaretatory. Taloha tsika raha nisy fahoriana zany dia miara ory, miara-tory, ary mifanotrina na any ambohatra na any hatrany ampandevenana. Taty aoriana dia lasa niova ilay izy hoe tsy misy fiaretan-tory intsony. Izany hoe ilay soatoavina malagasy, ilay fomba tany dia niova tsikelikely. Fa ny loza amin'izao fotoana izao zany dia efa tsy misy intsony ilay hoe tsy misy ny fiaretan-tory, fa izao lasa hoe tsy misy intsony koa ny fandevenana, satria dia olona folo ihany no afaka manatrika an'ireny fandevenana olona maty zany. Mampalahelo zany zavatra mitranga zany, nefa miainantsika amin'izao fotoana izao zany. Ary izay zavatra izay no tiako hitondranantsika hiaino an'ity horonan-tsary izay fitarainan'ireo vahoaka izay tsy mahazo vahana amin'ny haino aman-jery na any amin'ny tambajotra seraserany, fa dia miaraka miainontsika mikasika an'izany fahaseranam-bahoaka zany. Tena izay mpanasalama zany ety Ambohimanarina dia tena mahatsapa tokoa, fa tena leo zahay ary sahirana. Dia androany zany izay isitona lakilosy mihitsy, hampaneno lakilosy hoen'ny fanjakana, fa tena leo zay ety amin'ny bazy ety Ambohimanarina ety amin'ny vahoaka majinika. Tena leo zay fa tena efa leo zay. Aiza daholo nareo ry mpitondra fanjakana isa, fa izahay eny tsy izao ny fampanantenana nomenareo anay e. Leo zahay ka na izany naty zany aza taitra intsony, fa mety andeha isaky ny ambaratongany mihitsiny ajanony ireo miaramila sy ninireo, fa ny feon'ny vahoaka majinika dia feon'Andriamanitra. Noho izany meno alao mihitsy ny ao anaty sofinareo sao dia misy taitsofina ohatra ozy amin'ny maha-olombelona, fa tena tsarakaraka fampanantenana. Misaotra tompoko na mety fitenenana, raha mikasika ny jiro aloha zao dia hitanay mihitsy zany hoe tena mijaly zay. Azavaiko ilay hoe mijaly. Ilay jiro zany tapaka foana. Ho anay mantsy zany zay zany manao photocopie dia manao jeu, dia ao anatin'izay nefa tapaka ilay jiro dia io nefa ny tena fivelomanay. Dia rehefa teo aloha zany zay ohatra zany hoe mpaminana eo zany, dia amin'izao fotoana izao nefa tena lasa menaka apokanay, satria lasa tapaka ilay jiro dia tsy mandeha ilay asanay. Dia na ilay mpanofatrano tokony iainanay ara zany dia lasa miena, na ilay mpanofatranay dia hita mihitsy zany hoe migrefy ry zareo e. Dia ity zany tena mafisiko mihitsy hoe ny angatanay aminareo jirama dia zao.
mangataka izay tsy hoe analefaka fotsiny an'le jiro fa mangataka izay mba tsy handoa faktura ohatra hoe na 3 volana na 4 volana satria tena mafy mihitsy ny manjoanay momba ny jiro dia miangavy anareo tompona andraikitra mihitsy zay mba andraikitra mihitsy eny amin'ny jiro fa tena mafy tena mafy mihitsy ny manjoanay. Aminay manokana aloha za zao mpivarotra, tena mpivarotra zay sady mpandefa entana any amin'ny faritra dia tena ao anatin'ny tena fahasahiranana tanteraka zay satria tena tsy misy olona metsena dia tsy misy olona maka an'le entananay mihitsy satria mihidy daholo le lalana le rehetrarehetra. Zay na hoe andeha hanatitra le izy raha tsisy tomobile azonay andanana, zay tsy manana tomobile hoe anay manokana. Dia izy mba angatahanay an'le fitondram-panjakana raha ohatra izy ka mba tena hoe tena te hijery ny fiainan'le vahoaka majinika, tokony mba hoe any zany no tokony sokafana satria tsy ny vahoaka majinika no nitondra ny coronavirus teto tompoko na nitondra le variant fa ry zareo no napiditra an'io teo dia tokony mba hoe jereny manokana zany le vahoaka majinika fa tena mijaly na ny vary arotsaka raha tena zara raha mihinana raika apoaka isan'andro nefa olona 7 mianaka. Dia zay zany no tena etaetanay hoe tokony mba hoe jerevana le zavatra ohatr'izay to. Voalohany indrindra aloha voalohany teny apetrako voaloha dia isaorana an'Andriamanitra ny fanomezan'ny tompon'androm-pahavelomana ka ahafahantsika mitafa ohatr'izao indrindrandrindra ianao rampanao gazety hanomezanay ny etaetam-ponay vahoaka majinika ety fotony ety amin'ny faritra firaisana fahaenina. Nametraka fanontaniana ianao momba izay fampanantenana izay tena marina ary tsisy hidivirana tokoa fa tsarakaraky ny fampanantenana nomenanay vahoaka majinika ny zava-misy amin'izao fotoana izao na amin'ny alalan'ny andavanandrom-piainana zany sakafo sy ny fanafody rehetrarehetra apinity valana retina ity izay nitsofoka teto. Noho izany disy fanantenana izahay eny fa na nandatsaka ny vato na tsy nandatsaka anazy ka ianao filoham-pirenena anisan'ny nanome fampanantenana fa ny 80 taona ataonao tsara lavitra noho ny teo aloha nefa ankehitriny mandady amin'ny tany ny vahoaka malagasy sanatria mitovy amin'ny bibilava tsy tanana andrangotra tsy tongotra itsipaka ka noho izany nareo ambaratonga mpahefana isa-tsokajiny mba jereo re fa malahelo izao Andriamanitra nahary izao noho ny fitondranareo anay vahoaka malagasy satria na inona zava-misy sy mitranga fandalovana eto amin'ity ka sao laha tsy hitondra makaiza akory ianareo fa ny alahelonareo n'izay vahoaka majinika dia azo lazaina fa dia babenareo andro aman'alina. Miala tsiny indrindra raha somary nahery vaika ny fitenenana satria mahery vaika toy izany ny zava-misy amin'ny fiainana andavanandro tsy ninona tsy ninona azonay hitodiana intsony ka noho izany mba sokafo ny sofinareo hieno anay fa tsy arakaraky ny fampanantenana ozy tsy arakaraka fanotelony tsy arakaraky ny zava-misy ny nametrahana anareo teo ka tsy zakanay intsony mba tsy isian'ny firotam-izay vahoaka majinika. Noho izany aoka hiaino ianareo sotra tompoko. Za zany mangataka ny fitondram-panjakana amin'izao vaninandro iainana izao zany dia zay zany efa ela be nampanantenana le hoe sosialim-bahoaka mba hivoaka nefany hatramin'izao zany zay tsy maheno feo amin'ilay izy mihitsy dia mitarana zany zay hoe nona vahoaka fa aza vela hoe hiady rery amin'ity aretina ity zany fa mila famonjena lehibe avy aminareo. Zay. Amin'ny famatsim-bahoaka le resaka varitsinjo vola le totsika fameno reny. Efa kenonay amin'ny afisy mipetaka eny amin'ny peta-drindrina rehetra eny zany hoe hivoaka le izy hoe 5 alina isam-bolana nefa ny hatramin'izao toa tsisy resaka le izy. Ny fiainana ankapobeny zany dia tena tsy misy mihitsy ny fidiram-bola satria ny olona efa tsy manam-bola tsy afaka anakaramanay dia ataony ny sasalamba dia tsisy vola miditra mihitsy dika izay tsisy hanina afaka hohaninay mihitsy tena tsisy vola izay dia tena reraka zany izay tsisy karama dia izay mahatonga anay zany hiteny androany tena leo izay tena reraka ary tena hitabataba mihitsy androany aneo ny tena hoe ny tsy fahazakanay any izy. Tena raha vao tapaka zany ny jiro dia tapaka ihany koa ny rano dia miandry fiverenan'ny jiro vao miverina ihany koa ny rano dia miantona eo koa zany ny sasalamba dia vao maika tena tsy misy mihitsy ny vola miditra. Ny rano nefa efa vidiana ihany koa. Amin'izao zany aloha tsy dia hoe misy vola be intsony ny karama sasalamba fa rehefa amin'ny sakafo dia izay.
ohatra hoe sakafo tsy dia tsy efa lasa tsy zarizary zany fa tsy ohatry ny teo aloha tsony hoe normal fa rehefa mihinana kely dia ampy izay. Indraindray ara ny atoandro tsy mihinana fa ataony hariva vao mihinana. Tsy zakana intsony ny président ilay izy zany satria tena na ilay vidim-bary rehefa tena lafo dia lafo indray mandeha isan'andro sisa izay misakafo. Izay zany fa ny etaponay izany izay tabataba mihitsy tsy hanaiko intsony mihitsy fa tena mafy loatra ilay fiainana. Tena marina izany ilay asako tsy misy any aminay izany sisa. Tsy lasa ohatra misotro toaka dia miady aman'olona fotsiny ny atao tena marina. Fa ny asa tsisy moa ny fiainana an-tanànako mijaly. Na ny ao aminay ara izao vary fotsiny fa tsisy laoka ny ao an-trano. Izany no tena marina dia ny olona rehetra any lasa ohatra mitongizina mipetsapetsaka fotsiny ilay izy. Mba ny tiako tenenina hoe mba hampio ilay olona any aminay izany ambodivony. Mba hampio hoe mijaly ilay bandibandy any manjary lasa tsisy atao fotsiny izay. Mba tiako tenenina mba te hiteny an'ilay mpitondra fanjakana hoe lasa korotana fotsiny ilay izy. Moa ny lalana koa ratsy n'inona ny any aminay. Izany mba hetaheta-poko saiko teneniko. Dia entsika teo ny fanio-kevitry ny olona maro samihafa indrindrandrindra ireo olona ao anatin'ny toerana izay fantatritsika fa tena hoe sahirana tanteraka eto amin'ity firenena ity. Olona teto Antananarivo mbola vao teto Antananarivo fotsiny ireny ho entsika ireny, kanefa mampiseho fa zavatra iainan'ny saram-babe-bahoaka ny zavatra voalazan'ny zareo tsirairay teo. Misintona lakolosy, mitaraina ary manakina ihany koa satria fantatritsika fa raha nisy ny fifidianana teto amin'ity firenena ity tamin'ny alalan'ireny doublon reny dia ireny olona ireny indrindrandrindra ireo any amin'ny toerana tany amin'ny faritra iva no nampiasaina nampiasa an'izany doublon izany, nampanantenana fa hamiratra ny fiainany rehefa lany soamantsara ny filoham-pirenena. Kanefa fantatritsika ny zavatra misy fa na tsy mbola nisy ary ny valanaretina coronavirus dia ireo olona ireo dia niaina tao amin'ny fahasahiranana tanteraka ary tsy misy mpijery, tsy misy manampy. Fa rehefa nisy ny fizarana an'ireny fanomezana na t-shirt tamin'ireny fotoanandro ireny, ireo olona ireo no nampiasaina. Nisy ny fampiasana an'ireny doublon na ny karapanondro tsy izy ireny na ireny kara-pifidianana nampiasaina ireny, ireo olona ireo no nampiasaina. Ankehitriny ireo olona ireo dia miteny, mitaraina, kanefa tsy misy mihaino izany ary tsy hitantsika any amin'ny alalan'ireny televizion-mpanjakana na radio-mpanjakana ireny sy ireo haino aman-jery miaraka amin'ny fanjakana. Dia nomentsika vahana setra izy androany hampalalantsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao, satria olombelona toytsika ireny olona ireny, miaritra ny tseran'ny aina, ny hafa manana an'izany tambajotra sosialy serasera, ahafahana mifampiresaka, ahafahana mitaraina, ahafahana mampafantatra ny zavatra misy iainana. Fa ireny olona ireny raha tsy misy ny mpanao gazety mandalo amin'ireny toerana ireny dia tsisy mahafantatra ary tsisy mpijery ihany koa. Entsika miverimberina teo dia miantso ny fitondram-panjakana andrainy andraikiny, miantso ny fitondram-panjakana hijery azy ireo, miresaka jirama izy, miresaka fahasahiranana izy, miresaka ny vidim-bary izy, miresaka ny tsy fisian'ny jiro, tsy fisian'ny rano fisotro madio, miresaka ny fahasahiranana amin'ny ankapobeny. Ary izay zavatra izay no tiana resahana androany ho iaho hoe voanaika manampitrotraka ny fahasahiranan'ny vahoaka ny fisian'ny valanaretina. Nefa ny fanjakana ho anatrehan'izay tsy manana vahaolana ary efa hitantsika hoe fanjakana mianatra rà tsy afaka manatanteraka sy manatanteraka ny nampanantenainy ary tsy manana vahaolana ho entina ho proposena na homena an'ireo vahoaka ireo akory fa mpanantenana pokatiny nisy hatramin'izay. Dia hienontsika teo ny voalaza imbieny olona firy ny samy teny teo, andro samihafa ireny olona ireny no niteny fa tsy hoe natao zavatra mitokana, mitsitokatokana na andro ray fotsiny fa andro maromaro ireny. Ny tsapantsika dia hoe leo izahay, leo izahay. Raha tsaroantsika teto amin'ity fandarana Miara Manonja ity dia efa niteniteny tokoa izahay hoe leo amin'ity fitondram-panjakana amin'ny tsy fahaiza-mitantana, amin'ny tsy fisiany mangarahara, amin'ny tsy fijerena ny zavatra ilain'ny vahoaka, ny priorité an'ny vahoaka. Ka nilazaina fampanakorotana sy mandainga tamin'izany fotoanandro izany
fa izao le olona mihitsiny le hiarany le fahasahiranana no miteny reny olona reny le manonja any amin'ny toerana misy azy. Raha miteny izy fa leo, raha miteny izy fa tsy zaka intsony, dia eritrereto hoe miaina toy izany ny akamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Izahay eto moa izany dia namevana, namesehatra an'ireo olona ireo ahafahany miteny an'izany zavatra zany mba hatsapany rehetra fa ny fiainana ange tsy ao an-dapa fotsiny, tsy ao anaty tômôbilina tsara tarehy fotsiny, tsy vitan'le oeraoera fotsiny, fa fiainan'ny vahoaka malagasy mitohy foana na misy coronavirus na tsy misy coronavirus, satria ireo olona ireo nanantena fa nisy vola tao izay natokana hiadiana amin'izany coronavirus zany. Nanantena ireo olona ireo fa isy ny fanampiana raha nisy ny confinement tamin'ny herintaona. Izao moa tsika lazaina fa kabarin'ny filoham-pirenena dia hoe manao confinement total rehefa tonga ny sabotsy sy ny lahady. Fa ny zavatra misy aloha izao dia ny olona marobe no misitona lakolosy ary mikikika amin'ny teny hoe leo tsy zaka intsony. Henonay amin'izao fotoana izao, ary izay araka ny tenenina teo, ny tenenina ombienimbeny teto amin'ity fandarana ity hoe mananjo ary napafantatra ny zoan'ny tsirairay teto amin'ity fandarana ity. Zoan'ny vahoaka ny mangataka ny fampiarana an'izany principe de redevabilité, izany hoe rehefa mifidy olona anankiray ianao amin'ny alalan'ny fifidianana dia misy tamberina andraikitra izay andrasana amin'ireo mpitondra ireo, na ny filoham-pirenena zany, na solombavam-bahoaka zany, na maire zany. Fa eto aloha ny fantatra dia ao anatin'ny lalam-pandrenana dia ny filoham-pirenena no natao hiahany vahoaka izay entina, natao hiahana azy, hiahany fahasalamany, ny fandriam-pahalemana, ny zavatra rehetra mikasika sosialim-bahoaka. Ary izay no nametrahany gouvernemanta izay tokony havitany anjara andraikiny. Ny vahoaka manana ny zo hiaina, zo hisakafo, zo hitafy, zo hianatra, zo hitsabo. Ny zo rehetra mikasika ny vatany io izay havelona azy, manana an'izany zo zany izy. Fa adinon'ilay fitondram-panjakana zany hoe rehefa lany izy dia adino izany zavatra rehetrarehetra zany. Fa izay no antom-pisiany ny filoham-pirenena, izay no antom-pisiany gouvernement, izay no antom-pisian'ireo ministera isan-karazan'ireo. Tsika mahita hatramintsika miteny izao, iza no mba tena mandray andraikitra ao anatin'ny fitondram-panjakana. Toa ohatra ilay filoham-pirenena ihany hitantsika eto sy eto sy eroa dia mampanantena zavatra sarotra ho tanterahana. Ary fanontaniana mipetraka ombenimbeny hoe ilay filoham-pirenena ve mba manana mpanolo-tsaina, sa izy mihitsy ny tena sarotra tory dia manao izay zavatra tiany atao. Zavatra hita aloha amin'izao dia tsy misy fanjakana mahafeninina eto amin'ity firenena ity. Iza zany no hiahan'ilay vahoaka eto rehefa tsy misy ny fanjakana, tsy misy miahy ireo olona ireo. Ary izahay eto dia mampatsiahy hatrany hatrany fa raha misy ny fifidianana izay atao dia manana an'ilay tamberina andraikitra izay takiana amin'ireo olona fidiana ireo vahoaka ireo. Ary fotoanany izao izay teto efa niteny hoe azonareo atao ny mitaky ny andraikitra tokony raisy ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fanaovana soratra amin'ny banderole zany, tsy voatery hoentina any an-dalambe ny olona vao afaka miteny izany. Azo atao izay fihetsika rehetra ahafahana mitaky ny andraikitra tokony ataony fitondram-panjakana. Azony vahoaka ataony mampalala an'izany amin'ny alalan'ireny carton reny na baoritra reny. Azony ataony manao fihetsika rehetra izay tiany atao, ahafahany mampafantatra amin'ny fitondram-panjakana fa tsy zakany intsony ity fiainana ity, ary nandiso fanantenana anazy ny zavatra atao fitondram-panjakana. Dia henonay amin'izao fotoana izao ary izahay fanentanana no ataonay, azony olona atao ny zavatra rehetra mampalala an'izany hihetsika rehetrarehetra, ahafahany mampafantatra fa tsy zakany intsony izao zavatra mitranga sy miatra amin'izao. Ny olona rehetra dia natao, ny olombelona, ny vahoaka malagasy, ny olombelona rehetra dia natao hiasa, hiaina, atao afaka tsy mitovy amin'ireny olona tsisy fotony ireny. Mananjo hiaina, mananjo hampianatra, mananjo hitsabo, mananjo marobe ny zo rehetrarehetra tokony ho takiany rehetra sy ampahafantarina ny tsirairay. Mananjo hiteny, droit fondamentaux zany, mananjo aneho hevitra, fa tsy hoe rehefa maneho hevitra akory dia manonga-panjakana,
tsy hoe rehefa manao hevitra dia tsy maintsy hoe miandry ny fidinana an-dalambe. Zao tsika tsy afaka midina an-dalambe, fa ianareo rehetra zay manonja ny an-trano any, efa heninay fa misy olona maromaro no mieritreritra hanao hetsika atao amin'ny andro vitsivitsy, fa zay moa zany mbola ao an-dalany maka ny information rehetra, hanao hetsika iarahana, ary io zay tsy sakana mihitsy amin'izany zavatra zany hoe aza manao an'izany ianareo, fa tena zo tanteraka izany. Zo ny mampalala fa tsy mety ny zavatra ataony fitondram-panjakana. Zo no miteny fa izahay dia hiara-ny antso-jay, tsy misy mijery, aiza daholo ireo vola rehetra izay natokana amin'ny fanampiana amin'ity ady atao amin'ity valana retina ity. Iza no misitraka an'ireo? Tsy misy. Tamin'heritaona tsika mahafantatra tsara fa tsy mafy noho izao ny zavatra nitranga tamin'heritaona, nefa efa mafy tamintsika reny tamin'heritaona reny, tamindritry ny valana retina nandritry ny fiboana reny. Mba nisy olona vitsivitsy nahazo fanampiana, na tsy nahazo daholo ary ny rehetra izay nampimenomenona antsika rehetrarehetra hoe misy faniliana sy fanaovana fanilikiliana, fanaovana mizana tsindrinila, misy deux poids deux mesures, misy olona nahazo vola, nahazo fanampiana, nahazo tosika fameno, vatsitsinjo, nahazo impiry, fa be dia be koa ny tsy nahazo, ary mbola nampanantenana fa io azo aninareo. Hatramintsika miteny izao tsy misy an'izany intsony, fa zao raha mikabary ny filoham-pirenena dia tsy misy an'izany mesure d'accompagnement zay ilay ataontsika hoe mesure d'accompagnement zay. Ka normal sy logika ianareo zay mitaraina amin'izao fotoana izao, izahay tsy hitondra ny teninareo intsony amin'izao ora izao, fa ianareo mihitsy no nomena sehatra miteny an'izany. Ka raha ohatra ka hanao hetsika anankiray iarahana, ahafahana mampafantatra sy mampaneno lakilosy, na mampaneno vilany, na mampaneno anjomara, na mampaneno inona, mety daholo izany. Ary tena aprisihana mihitsy raha hoe azo atao izany zavatra zany. Raha izany nataon'ny filoham-pirenena fa hoe fanakorontanana dia zavatra hafa indray izay. Satria raha olona ao an-trano izy nandeha hamelimely vilany na hikapikapoka vilany, tsy misy mpitandro filaminana araka ny tenen'ilay namana anankiray izay niteny tao anatin'iny orana tsara iny hoe ajanony ihany izany miaramila sy ny sisa zany fa atao fampiororoana. Zo tanteraka ary zo fototra ny manao hevitra sy miteny ny zavatra tsy zaka. Raha tsy miteny ary iza no hiteny eo? Le fitondram-panjakana rehefa misy olona miteny mbola tsy mihaino ihany. Eto moa zany mbola miteny ihany hoe eto ange tsy misy fanjakana e, samy manao an'izay tiany atao eto. Ary rehefa tsy misy ny fanjakana, porofo hitantsika amin'izao fotoana izao, ny kabary ny filoham-pirenena taraiky be amin'ny fandraisana andraikitra. Laza fa amory efa ela no niraisahana an'io hoe hanao vaksiny, miditra ao anatin'le mekanisme COVAX ahafahana mampanao vaksiny ny vahoaka malagasy. Gaga ny tena hoe maly zay vao namory indray ny akademian'ny médecine ahafahana hanao an'izany vaksiny, nametra ny anaran'ny vaksiny zay ho afarana ho ampiasaina eto Madagasikara. Misy karazany 4 izy nolazaina mana. Fa ny tena porofo anankiray fa tsy misy fanjakana eto amin'ity firenena ity dia lasa ny fondation Aprily, io moa zany dia ny fatsoralia io daholo. Raha hitantsika dia ny karana no mena vahana, satria ireo zany lasa mavita azy, ireo no mitondra firenena amin'izao fotoana izao ve mahalasa saina izany zavatra zany. Le fanjakana andrasana handray ny andraikiny, tsy mandray ny andraikiny. Marina fa izay teto, ary ny tenako mihitsy ny tena niantso nanao antso avo hoe rehefa tsy anafatra vaksiny ianareo fitondram-panjakana dia aleo ny olon-kafa no anafatra vaksiny, dia aleo manafatra zay afaka manafatra an'izany, dia aleo anao vaksiny zay te hanao an'izany vaksiny zany. Io izy io ary fananina ny resahana zany zavatra zany teto amin'ity fandaharana ity, satria fanjakana tsy misy. Raha misy ny fanjakana na ndraindraiky izy fanjakana anarany eto. Raha ohatra ka tena hoe fanjakana mandray ny andraiky ny ohatry ny any ivelany, tsy ny tamatama, tsy ny taveravera, naka fanapahan-kevitra farany aingana, nanaraka tena amin'ny atsipiriany hoe aiza ho aiza ny programme COVAX, aiza ho aiza ny vaksiny zay tokony sitrahan'ny firenena malagasy. Fa izao zany moa ny hitantsika dia ny fondation Aprily no mamory grave zany no miantso fivoriana any amin'ny toerana, any amin'ny siège ny Aprily.
dia miantso ny solotena ny présidence, miantso ny solotena ny filoham-pirenena, miantso ny solotena ny avy any amin'ny gouvernement tany avy any amin'ny prime ministre, miantso ny ministre ny fahasalamana, miantso ireo ambasady sasatsasany. Tafiditra an'izany représentation ny Union africaine sy ny Union européenne, ny amerikanina. Zany hoe olona goavana be daholo no ampiantsony ny fondation Akbarali ny initiative tsara rehefa hoe andeha hamonjy ny vahoaka malagasy ka hanafatra resaka vaksiny zany. Fa ny kianina eto dia hoe misy ve sa tsy misy ny fanjakana? Tsy misy ny fanjakana satria tsy ihany akory ara-ny anaran'izany hoe ary fenitry ny république zany. Ny rang protocolaire na protocole de l'État ary fenitry ny république. Ny présidence ny république ny faratapony indrindra eto amin'ity firenena ity. Ary rehefa misy fivoriana izay atao toy izany dia ny présidence no mampiantso any amin'ny lapam-panjakana ny filoham-pirenena. Any no atao ny fivoriana dia any no atao ny resaka rehetra. Fa inona ny zavatra misy? Ny fondation Akbarali no miantso indray ny présidence hivory any amin'ny siège ny fondation Akbarali. Ka inona ny tenentsika mihoatra an'izay? Tsy misy fanjakana satria na le filoham-pirenena sy ny présidence ary tsy malala hoe eto ny toerana misy anay. Défaillant total nareo, défaillant, tena défaillant. Tsy haiko intsony mandika an'izany amin'ny teny gasy raha amin'izao za miteny izao. Tena tsy fantatra intsony, tsy azoko intsony hoe défaillance flagrante ataon'ny fitondram-panjakana. Erreur fondamentale zao. Ampisehoanareo zany fa tsy mitondra ny filoham-pirenena fa fondation Akbarali no mitondra firenena eto. Izy zany ny faratapony ambonin'ny présidence. Ka se permettre mampiantso ny présidence sy ny primature. Oly retsy e. Aiza ny olona, aiza ny vahoaka malagasy, aiza ny vahoaka farany madinika raha amin'izao fotoana izao tsy hanao hihetsika sy ary tena izay tena mampirisika mihitsy hoe miteneny ianareo. Asehoany ny hetsika mba tsy ilazana fa Miara Manonja indray no miorganize an'izao fa tsy misy afa-tsy Miara Manonja ny lazaina fa manakorotana sy ny sisa. Tsy izay no manakorotana amin'izao. Tsy tsika eto amin'ny Miara Manonja manakorotana. Misy olona be dia be manonja any. Ampisehoy amin'ny fihetsika ny zavatra rehetra izay ataonareo fa izay dia vonona hifanometanana aminareo. Tsy misy resaka fanonganam-panjakana zany, tsy misy resaka inona izany zavatra zany. Matoa miteny ny olona dia dikan'izany miteny hatramin'ny olona moana amin'izao fotoana izao. Fanjakana tsy misy. Raha tsy izany ve ka ny fondation Akbarali se permettre miantso ny présidence primature hivory any amin'ny fondation Akbarali. Eo moa zany misy fifandraisana tsy mametsintsika amin'ny resaka chancellerie sy ny représentation internationale. Reny olona reny te hanampy an'ity firenena malagasy ity. Satria tsy misy interlocuteur valable izy. Ny fitondram-panjakana, ny filoham-pirenena sy ny gouvernement tsy interlocuteur valable intsony ho an'ireo olona te hanampy antsika ireo na ny Union européenne na ny Union africaine. Matoa ireo olona ireo manasa mamaly ny fanasana izay nataon'ny fondation Akbarali mikasika an'ilay hoe hanafatra vaksiny. Satria nitamatama loatra ny fitondram-panjakana dia izay ny olon-kafa ny manao an'ilay asa dia aza gaga isika raha ohatra ka izao ny zavatra mitranga. L'idée en soi, les zavatra initiative hanafatra vaksiny ho famonjena ny hain'ity firenena ity, ny hain'ny vahoaka malagasy. Fa le fomba atao mihitsy ny tena zava-doza be, omena vahana daholo zany. Efa fantatritsika moa hatramin'izay ty fitondram-panjakana ity dia nanome vahana an'ireo vahiny indrindrandrindra fa ireo teratany karana. Misy ny karana tena tsara, fa misy maro amin'ireo koa tsy mieritreritra fa tsy ny businessny ampandrosany aferany. Ho an'ny tsy mahafantatra moa zany fondation zany dia fikambanana anankiray hanao asa soa zany. Mety olon-tokana io, mety ho mpivady io, mety société io, olona mpandray fanomezana amin'ny alalan'ny hoe mandray don sy legs moa amin'ny teny terme juridique ilay izy, mandray fanomezana dia mizara manao asa soa ho an'ny saram-baim-bahoaka, ho an'ny intérêt général. Fikambanana anankiray manao asa soa zany fondation zany. Raha tadiditsika ny filoham-pirenena io ke nanao fondation na tonga resa be mihitsy satria ny akabetsahany any ivelany any rehefa miala ao amin'ny fitondrana vao manangana izany fondation zany. Fa ny filoham-pirenena nanangana ny fondation izay nabe resaka teto nentina tany amin'ny haute cour constitutionnelle, nentina tany amin'ny HCC. Fa tsy sahany ampiasaina aloha zany izao asa inona ny antony?
ary mbola mila fantarina koa avaiza daholo ny fanomezana izay ampiasain'ireny fondation reny fa mifantatritsika ilay fondation Aprily efa nanao ny asa soa izy nisy fotoana resaka fahasalamana sy ny sisa fa ny mahagaga fotsiny dia hoe ny fondation Aprily no miantso ny fitondram-panjakana ivory ho tonga saina hoe rehefa tsy mandray ny andraikitrareo dia izay no andehaka ny inisiativa amora an'ireto olona rehetra izay afaka mifanampy amin'ny resaka fanafarana vaksiny eto amin'ity firenena ity. Izay kely ilay zantsika teto ilay fitondram-panjakana tsy mahalala ny zavatra tokony ho ataony. Tsy hainy akory izy manana ny fahefana ary fa ny olon-kafa no lasa manao ny asany sy manao an'ilay fahefana. Raha ohatra indray moa izany mba nahay ary izay ilay tenena hoe iza ilay olona manampy an'ity filoham-pirenena manolotsaina anazy ity. Mampalahelo moa izany fa efa tsy manana mpanolotsaina tena maranitra be izy nisy fotoana ino no tena hoe mba anisan'ny mpanolotsaina anazy tao moa fa amin'izao dia mbola mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tsy mba misy afaka manolotsaina anazy ve fa na dia ilay protocole d'état dia vao hitsakitsaka amin'izao fotoana izao ny lapam-panjakana ange atao amoriana olona ietsoana olona tsy voatery ianareo no se déplacer na dia solitena ary fa zany présidence zany c'est l'institution suprême de l'état faratapiny amin'ny fitondram-panjakana zany tena tsy azo zany ny zavatra misy eto amin'ity firenena ity fa ny zavatra mitranga dia efa tsy azo itovirana intsony feno ny kapoaka ny olona rehetra ny maty moa zany dia ny maty ny marary ny fandraisana teo ny fasana manara-penitra any amin'ny toerana izay tsy mba fampiarana akory satria ny dikan'izany hoy dia tena fiekena ampabemaso aveu public hoe tena tsy voafehy intsony ny aretina fa dia mitsabo sy miala nenina kely fotsiny aloha ho an'izay mbola afaka alanenina aloha zany fa ny fasana no natao lasa firaisapo asa iza ny faty iray fo ao tena zava-doza no zavaka mitranga ny kabary izay ataon'ny filoham-pirenena dia fanapahan-kevitra ozy izy ny namana hoe ohatra ny tarondro nahazo ravi-paraky mandroso mihemitra sady tsy mandroso mihemitra matahotra izy ianao an'izany confinement total zany nge rehefa miteny hoe total dia mandritry ny fempitoana latsinainy na tapa-bolana na fa tsy hoe 2 andro isaky ny farankerinandro fa ny zavatra mahavariana dia tia mivoaka ihany ny resaka ao anatin'ireny fivoriana izay atao anatin'ireny fandraisana ny solitena-mpanjakana ny institution de l'état na solitena-mpiangonana ihany koa fa eninay fa ohatra ny zavatra hafahafa ny zavatra ny resaka nataon'ny filoham-pirenena mikasika ny filoham-piangonana raha ny fanarahana atao tsisy resaka mihitsy tao hoe idina ny fiangonana satria tsika mahafantatra fa ny kristianina rehefa mivavaka sy makany am-piangonana dia ny sabotsy sy ny lahady fa ny nagaga dia tao ohatra ny zavatra mifanohitra amin'izay no ny resaka ireo lehibe ny fiangonana ireo tsisy resaka mihitsy hoe idina ny fiangonana magaga tokoa aloha zany satria tsika zao nahita vao tamin'ny sabotsy nahita tany anatiny tambajotra serasera tany ny doany any tany Mahajanga any Miaranarivo any Mahajanga any Boeny any misokatra soamatsara nefa vahoaka be ny ao amonomby misy mifanisena tsy fantatro tsara le fa gaga be hoy ao hoe any Boeny ange anisan'ilay faritra mihidy fa dia mbola misy ny fanaovana an'izany fanasinana zany vahoaka be toy inona no any fa rehefa fiangonana dia nakatona rehefa fiangonana rehefa miferana hoe 150 afaka impirimpiry tao misokatra fiangonana 50 afaka miditra tsy kelikely isaky ny adiny firy misy toerana marobe tsy nakatona kanefa aveo ilay filoham-pirenena miantso ny mpiandry ny mpitondra vavaka ny mpitondra fivavahana hiaraka hiady amin'ity aretina ity zany hoe ireo kristianina rehetra ireo olona mpitondra fivavahana ireo zany hoentina andeha hanao an'ilay fitaovana mifanohitra amin'ilay hoe idina ny fiangonana dia n'ilay olona nefa atsoina indray dia ampahery an'ireo marary sy ny sisa kanefa raha ny zavatra hita amin'izao fotoana izao be dia be ny olona manaraka an'ireny marary satria tsy ampy ny paramedy izay manaraka an'ireny olona marary ireny any amin'ireny toerana rehetra any amin'ny CTC rehetrarehetra reny misy fianakaviana anankiray foana manaraka amin'ny marary ary ny zava-doza dia matetika marary ireny olona ireny matetika mpivady amin'izao fotoana izao dia mifanotrina izy mivady mifampikarakara ao dia miaratratra ny aretina
ny zavatra constat fotsiny ohatrany mahavariana tsy fantatra hoe scientifiquement ve zany prouvé na inona no azo resana zany hoe rehefa misy mpivady tratra dia matetika le lehilahy no maty aloha, le ramatoa any amin'ny hopitaly any. Tao anatin'ny firy andro aho zay dia nisy an'izay ka izay henoko sy hita sy fantatra zany amin'ny alalan'ny namana tapaka sy zavatra vaovao izay azo. Ny tiana tenena ao anatin'izany ny any ivelany any, ny marary dia tsisy manaraka fa misy paramedy, misy dokotera tonga dia mandray tanana anazy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mandrapasitrana anazy na mandrapavita izay na mandrapahafatin'ilay olona. Fa ny antsika tsy maintsy misy olona manaraka sy araka ny teneniko teo hoe tsisy mikarakara anatin'ireny CTC ireny anke tonga dia lapa be anankiray e. Dia ao fanjeva ao daholo, ny famindra ao daholo izay dia mifamindra tsy araka ny tokony izy. Ary izay no mampitabataba ny olona rehetra hoe raha marary ara ilay olona tenenina fa hoe fanafody gratuit, tsy misy an'izany hatramintsika amin'ny teny izao e. Mbola be dia be ny tsy mahazo fanafody eo ary mbola miantso any amin'ny MP indray ny message privé any anatin'ny tambajotran serasera no fampiresaka hoe sao dia mba manana lovelox nareo, sao dia mbola misy azithromycine, ary mbola fitaraina nataon'ny olona marobe izany zavatra mitranka hoe tsy alavitra be kory ny CSB2 manodidina eto Antananarivo eto na eto Antananarivo ary tsy hita ny dokotera, tsy hita ny olona tompona andraikitra ao anatiny eo, fa arirarira ny avezivezeny ny olona makary makatsy etsetsena kely ambanitsena etsaka kely etsaka dia efa misy an'izany, eto akaiky kely eto manodidina eto ampita-tafika eto misy an'izany. Tsy hita daholo ny olona izay ao anatin'ny tompona andraikitra amin'izany. Mety matahotra ihany koa ireo tompona andraikitra ny fahasalamana ireo, fa tsy misy koa ny fanafody dia inona no ataony eo moa? Samy miaro ny ainy daholo ny rehetra moa zany ao anatin'izay. Ny zavatra tiana tenena ao anatin'izay ankoatra ny aretina coronavirus izay mianjady mafy, fitsaboana no tadavy ny vahoaka malagasy, fitsaboana eto ny tena tokony ampiarina ty adjectif ty. Fitsaboana manara-penitra no tadiavy ny vahoaka malagasy marary amin'izao. Fitsaboana manara-penitra, aiza daholo ny vola rehetra natokana ho an'izany ady atao amin'ny coronavirus zany. Fitantanana manara-penitra no takiana aminareo ary rariny daholo ny rehetra amin'izao fotoana izao raha ohatra ka manonja any misy anazy ihany. Fanampiana manara-penitra no tadiavy ny vahoaka malagasy rehefa tsy avela miasa intsony izy, na ny transporteur zany na ny mpampianatra sy mpanabe zany, efa be dia be ny zotsy voalohanareo na ho an'ireo interna ireo izay misy zavajavatra kely tsy dia mazava mitranga amin'izao fotoana izao, misy vola tokony ho aloha tsy voaloha sy ny sisa, ireo vola paramedy ireo. Fitantanana manara-penitra zany, ary fitantanana manara-penitra no tadavina amin'ny filoham-pirenena amin'ny fiahiana ny fiainan'ny vahoaka malagasy, ny fahasalamany, ny resaka fandriampahalemana. Tafiditra ao anatin'izany fandriampahalemana asan'ny filoham-pirenena zany ny fiahiana ny fandriampahalemana, fa tsy hoe misy coronavirus dia ajanona koa ny tsy fandriampahalemana. Iantsika efa mampalahelo ny olona any tsara tanàna any isan'andro isan'andro miatrika ny dahalo sy ny fanaovana kidnapina any, zava-doza be zany. Nisy voavady nampalahelo be hoe niaraka amin'ny vonoana dadabe sy bebe satria nataon'ny olona, nataon'ireo dahalo ireo takalonaina. Tsy ampy ny mpitandro filaminana amin'ireny toerana ireny, izay no ilana an'ireny solombavam-bahoaka amin'ireny toerana ireny. Eto moa Miara Manonja mahazo ny vaovao dia alefanay satria mampahery an'ireny vahoaka izay tsisy mijery ireny izahay. Fa izany no ilana ny filoham-pirenena izany. Tsy izy no andrasana hoe anao ny asa, fa misy olona nitendreny be dia be ho tompona andraikitra amin'izany e. Ny tsika moa zany rehefa mizavatra mitranga dia hoe filoham-pirenena vonjeo izay, vonjeo izay, vonjeo izay, dia iny tokoa ilay filoham-pirenena fa mandeha etseroa. Fa ny zavatra tadavintsika hoe rehefa mivoana ireo ao anatin'ny lapa volamenanareo eo dia andana jereo ilay vahoaka malagasy, fa filoham-pirenena izany ke satsika amin'ny ratsan-tanana izy midina mitakosina amin'ny vahoaka sy mijery ny realite zany e. Rehefa nahoerahoera izy dia iny izy iny fa mipoitra. Zao ara moa ny olona no lasa manao ny asany, ny organisme international manao ny asany, ny fitondram-panjakana manao ny asany, ny ministera. Ary raha tsy misy fanampian'ireo PTF ireo tsika dia eto tsika ny hitan'ny havana eto. Na ny manao antso vonjy amin'ireo PTF ireo raha tsy vitan'ilay fitondram-panjakana koa satria olona tsy mahavita azy daholo no apetrany eo, olona limité. Eto zay tena misy crise de ankoatra ny crise sanitaire fa tena crise goavana be mihitsy ny tsy fahalalana ny zavatra tokony ho ataony tsirairay. Ary
anisan'izany le resaka tao hoe tsy malala koa le protocole d'état ary fenitry ny firenena ary feny mpanjakana ary fenitry ny fanjakana filoham-pirenena présidence de la république ny voalohany ao anatin'izany rang protocolaire zany tsy ahitantsika zany hoe fondation zany inge fondation zany tsy hita zany fa any amin'ny toeran-kafo zany kanefa ny fondation afaka se permettre miantso ny présidence sy ny primature sy ny ministre. Vous êtes vraiment défaillant. Araka ny tenena atao hoe mikisanareo miala mihitsy fa tsy mahavita azy ianareo miara-maty eto daholo ary raha sanatria mivava itoerana natokana ho an'le fasana firaisam-po io raha zao no zavatra mitohy zava-doza be, tena zava-doza be satria na ny toerana hoe na eny Anjanahary sy sisa andoavam-bola marina misy hofatany izay atao amin'ny commune eny any amin'ny toerana ivelan'ireny toerana ireny mety mahazo mamay-poana fa misy zavatra tokony ataon'ny fitondram-panjakana aloha dia miaro an'izay vahoaka malagasy izay averenako eto tsara le resaka ny fiangonana ho inona ny zavatra niseho marina tao fa raha ny fahalalana anazy dia tsy misy azany resaka fanidiana fiangonana zany teto. Marina nareo fa tsy nianina tamin'ny baiboly zavatra misy tsy azo atao blasphème zany Andriamanitra zany tsy azo atao maniratsira fivavahana zany samy manana ny andriamanina izay inony tsirairay avy fa malasa saina hoe ny any amin'ny zavatra hafa dia avela manao izay zavatra tiana atao fa tsika rehetra eto indrindra fa ho an'ny kristianina misy hafatra lehibe ngamba ny fiheverako azy amin'ity zavatra mitranga eto amin'ity firenena sy eto amin'izao tontolo izao ty fotoanan'izao hitodiantsika amin'Andriamanitra hiverenantsika amin'Andriamanitra tena Andriamanitrantsika hibebahantsika rehetra fa tena zava-doza no iainan'ity firenena ity manomboka any amin'ny fitondram-panjakana ny faratapony zany zavatra zany mandalo amin'ny tsika rehetra hatramin'ny olona faran'izay madinika indrindra ary manentana foana eto amin'ity fandarana ity hoe ndao tsika hiaraka iombom-bavaka na idinareo ara io fiangonana io na tsy izay ara no fanarahana hiaraka iombom-bavaka isika hiaraka hibebaka isika ary hiantso hanao chaîne de prière rojom-bavaka mba hangatahantsika amin'Andriamanitra ny fasitranana ho an'ireo olona rehetra izay marary eo mba ampitony ny alahelo ampitony ny fo maratra ho an'ireo izay nilozan'ny fianakavian'ireo fa mafy loatra tsy tia manjoan'ity firenena ity mafy tena mafy io tsy manonim-ponim-poana ny anaran'Andriamanitra akory tsy izay no tadiavina fa tena mitodika amin'ny marina sika rehetra ary lazaina eto foana fa matoa mitabataba ireo olona sahirana ireo olona mahantra dia tadidio tsara izay fa reny olona ireny mbola misy Andriamanitra miary eny fa tsy vola azonareo rehetra azonareo amin'ny alailom-bahoaka ireo fanampiana rehetra izay ahazon'ity firenena malagasy ity izay laninareo izay nahodinareo amin'ny zavatra hafa tabatabatra amin'ireny GPM reny anaty tambajotra serasera ireny ke mpiasa fahasalamana nametraka démission nanao ampamoaka mikasika ny fampiasana ny volam-panjakana reny fanomezana ny vola amin'ireny fandokonan'ireny hôpitaly manara-penitra sy zavatra miopapana be ohatr' ireny marché tsy mandeha araka ny tokony ho izy ireny matahotra fotsiny izay hoe anaovanareo antso-jay indray ireny olona ireny antso atsy kanefa ireny olona ireny no mampafantatra ny zavatra misy marina ao anatin'ny ministera ny fahasalamana. Tsika rehetra mila mampafantatra ny zavatra marina ary miteny marina ary zotsika tsiraray no miteny zotsika tsiraray maneho hevitra zotsika tsiraray no masa fa tsy azon'izaniza terenitsika ao anatin'izay zavatra izay atao izay fahalalana daholo zany fahalalana ao anatin'ny lalam-pandroenana sy anatin'ny lalàna zany izay no mampisy ny mpanohitra ka na enjehina toy inona ary ny mpanohitra na tsy avoaka ary ny décret d'application mikasika ny statut de l'opposition hatramintsika miteny izao dia soa fa mbola misy fotoana ahafahantsika amin'ny resaka toy izao efa tapitra amin'ny fotoanantsika androany dia hotoizitsika indray rapitso rafakapitso amin'ny fotoana izay ahafahantsika miona eto ny faneho-kevitra sy ny fampalalana vaovao fa
mifampahery hatrany tsika rehetra, ary izay no anjarako androany dia mametraka veloma finaritra antsika rehetra samy tahin'Andriamanitra ho amin'ny manaraka indray.